plasy tonga vavy anterina ny rabam-bampirarintso antsika mianakavy izay manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada amin'ity andro vaovao ity zany. Talata 13 Jona 2024 sy 2024 isaorantsika ilainaro noho ny fitantanana sy ny fitahiny ka mahatonga antsika afaka mitafa sy miresaka ao anatin'izany fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada izany ary dia tsy misy anavahana ny araba fa na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina any dia ananterana n'izay araba ombam-pirarintso izay. Araba tsy misy anavahana io zany fa dia ho antsika rehetra mihitsy ataontsika araba ny manjakamiadana ka dia tsy misy anavahana fa dia samy mahazo daholo na ny eto an-tanindrazana ny any ampitan'ny ranomasina any zany. Araba manjakamiadana, le manjakamiadana moa zany zao efa azo lazaina hoe manjakamiadana miova loko sa manjakamiadana miova endrika, mbola afaka mitondra ihany ve ilay anarana hoe vakoka satria raha ny zavatra hita ao anatiny ao zany ohatra ny asa ohatra ny any anaty hotely sa ohatra ny aiza le izy fa tsy io mihitsy no manjakamiadana na nisy ara ny fampitena ka ameriny ianao zany dia tsy amin'ny endriny zao mihitsy ka lasa mamitaka ny taranaka teo arina hoe ahoana za manjakamiadana zany manjakamiadana efa karo no ao amin'izao fotoana dia izay ny tsara mariana momba an'iny ka nasitsika resaka kely zay satria fa nyresaka manjakamiadana ihany isika fomba fiasa daholo zany amin'izao fotoana zao tena mbola zavatra mbola tsy nisy hatramin'izay nefa dia misy ankehitriny tsetsatsiaritra iny fa ny teknisianina rahabaitsika ety am-piandohana satria izy ireo zany no miketrika ny resaka teknika eo manao ny aintsio zavatra na ny eto amin'ny foibe na ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any. Ankoatran'ny izay ihany koa dia tsy adinonina ianareo izay tonga taona zany hoe tsingeritaona naterahana fahasoavana zany fitahin'ilay nahary zany ka dia mirary soanareo zany zay anniversaire mankalaza an'izany amin'ity anio ity 13 Jona. Koatr'izay ihany koa ny ho an'ny tsy salama dia mampahery ireo tsy salama na ny any an-trano zany na ny any amin'ny hopitaly rehetra any mirary fahasalamana. Ankoatran'izay ireo trapahoriana noho ny fandaozana havana malala sy ny nandaozana fianakaviana sy ny sisa dia mirary fiononana feno fa tsika moa zany raha ihany sika ao anatin'izay rehefa midona aminareo dia midona aty aminay rehefa midona aty aminay dia midona aminareo iray ihany sika amin'ny lanolona zany rehetrarehetra izany. Fa ny raharaham-pirenena dia samy mahita isika tsy maintsy hatrehana le izy ary betsaka ny fanontaniana izay mila valiny. Iza ny tokony hamaly? Iza ny tokony hamaly ary valim-panontaniana toy inona no andrasan'ny olona? Ny tokony hamaly aloha zany zao dia misy amin'ny mpitondra misy ny entina, ny mpitondra no mila mamaly amin'ny fanontaniana be be izay mila valy mazava ankehitriny. Anao fifidianana nareo sa tsy anao? Zany zao tonga dia fanontaniana mahitsy zany satria mipetraka ilay manao fandiniana ny olona. Tsy misy ny lalàna amin'ny resaka teti-bola sy mpantsiana fa tonga dia tsy misy aloha zany dia mandeha fotsiny amin'izao zany ny fiainam-pirenena lasa hoe manao izay tiany atao ny ampahana androm-panjakana satria ny androm-panjakana tompoko ao ny mpanao lalàna, ao ny androm-panjakana mpanatanteraka, ao ny androm-panjakana izay amin'ny resaka fitsarana sy samy manana ny andraikiny ny androm-panjakana fa ao anatin'ireo androm-panjakana ireo misy ampahany tena hoe manao izay tiany atao dia lasa misy fiantraikany amin'ny androm-panjakana hafa ary raha efa misy an'izay dia misy fiantraikany ratsy aty amin'ny vahoaka malagasy ilay izy. Ny fanapahan-tanteraka zany zao dia manao izay tiany atao any amin'ny fanapahan-kevitra any amin'ny conseil de ministre any tonga dia tsy misy an'izany loi de finance rectificative zany dia ahoana zany ny télévérika tsy maintsy atao na ahoana dia zay zany dia ny mbola tsy hamoaka daty mpifidianana amin'ny fomba ofisialy aloha zay sy ny sisa tsika tsy mila andreo mpamatsy vola mahazatra zao nytenenin'ny filoham-pirenena zany fa nahatra amin'ny 2030 ary tsika tsy tafavoaka kanefa
lasa mandeha makany a frantsa, iza moa mpamatsy vola mahazatra tenenina io. Ny mpamatsy vola mahazatra aloha ny tena reny beny de ny firenena mikambana, satria ny banque mondiale ny FMI ao anatin'ny rafitra ny firenena mikambana zany. Fa so de veritsika hoe rafitra mitokana ariananina ao anatin'ny firenena mikambana zany. Ka ny mpamatsy vola mahazatra aloha zany dia io ny tena reny be, de mandeha ny vondrony Europeana, mandeha ny banky isan-karazany, fikambanana isan-karazany, reny le mpamatsy vola mahazatra ka hoe tsy hiaraka amin'ireo ve de hoe na hatramin'ny 2030 2050 tsika tsy ho tafavoaka. Zao nefa aiza, zao aiza zany zao. Izy zany zao le antsoina hoe sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Amin'ny 12 sy ny 13 jona izy io no atao ao a Paris. Io zany dia resaka hoe ady amin'ny fahantrana, resaka hoe fiarovana ny tontolon'ny planeta tany sy ny sisa. De ny mandray anjara amin'io fivoriana io tena hoe zao tontolo zao. Ary ireo le firenena le tena mpamatsy vola ireo no tena mandray anjara ao. Ny Amerikana, Japonais, Frantsay mpapetrano sy ny sisa. Ary eo fandresahany Emmanuel Macron sy André Rajoelina io le fionana farany teo tany a Paris, de hoe ndeha hamonjy an'io de zay resaka tsy vitan'izy mirahalahy zany tao a Paris tam'le farany teo dia hotohizana any. Fa iza no mivory any? Ireo mpamatsy vola mahazatra no mivory any mijery ny amin'ny hoe ahoana zany ny momba ny ity hoe hoavin'ny planeta tany ity. Ary ny foto-kevitra resahana amin'izany de hoe omena sehatra misimisy kokoa zany alebiazana ny hoe espace budgétaire ho an'ny firenena izay tena miatrika fasairanana, indrindra ireo firenena izay tena bokatrosa, firenena madinika. De ao ihany koa ny hoe omena sehatra misimisy kokoa ny fampandrosoana amin'ny sehatra tsy miankina any amin'ireo firenena za hoe sahirana amin'ny resaka revenu, faible revenu. Ao ihany koa ny hoe ampiana tosika encourager, zany hoe omena famporisihana misimisy kokoa ny fampiasam-bola any amin'ny tontolon'ny antsoina hoe infrastructure verte, makany amin'ny transition énergétique, le hoe mivadika makany amin'ny angovo azo avozana zany ho an'ireo firenena zay sahirana. De misy koa ny hoe tena etsehana ny fampiasam-bola amin'ny firenena izay sahirana amin'ny ary iaran'ny fiovavan'ny tontolo toetrandro zany. Zany resahana any Paris zany amin'ny 12 sy 13 jona io, dia firenena be dia be no mandray anjara amin'izany. De Madagasikara hoe manao zava-dehibe amin'io. Ianao nefa tia miteny hoe tsy mila an'ireo firenena, tsy mila an'ireo mpamatsy vola mahazatra ireo fa raha mbola ireo foana ny aterana de hoe sahirana eto tsika. Zao nefa ianao kofina, ary lazaina mihitsy hoe tapidalakale, ny toe-karenao tena mitrosina, tena mandady amin'ny tany. Ozy izy président Ratsiraka tamin'ny fotoan'androny hoe malagasy Madagasikara tsy mandohalika, zany tena natao slogan mihitsy zany. Isako mikabary de tsy maintsy akoatran'le oye. Ny ankizy amin'izao fotoana moa tsy niaina an'izany, zay mbola ankizy madinika niaina an'izany hoe tsy mandohalika. Aiza zay tsy mandohalika ao? Efa tena mitrosina mihitsy zao ny firenena malagasy ary mifitondrana de tapidalakale. Zay le izy zany zay ka. Iny moa zany taridresaka iny. Ary tsy maintsy natao zay taridresaka zay satria be dia be mifanontaniana hoe ahoana ihany izy ty, ahoana ty resaka fitondrana eto amin'ny fireneny ty De mazava zany zao hoe tena ny vokatra azo hatreto dia manazava ny tsy fahaiza-mitantana ato anatiny sy eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Resaka gidrakidra Ukraine Russia io tsika de efa kofona. Amin'ireny ene mila mazava aiza misy ianao, miaraka amin'ny Russia ianao sa miaraka amin'ny tandrefana. De mitondra fanazavana ny mpitondra eto amintsika Madagasikara ne firenena souverain, firenena manana ny maizy azy, manana ny fiandrianam-pirenena ka malalaka tsika amin'ny firenena zay tiatsika iaraha-miasa. Marina zay. Saingy zao misy ny raharaha iraisam-pirenena
mila fantatry ny olona mazava tsara amin'ny position anao fa tsy hoe mialokaloka fotsiny ianao hoe miara-miasa zay amin'ny firenena zay tiana iarahana miasa dia dikan'izay le amin'ny teny malagasy hoe sady mayatsy ny mayaroa sady may any amin'ny rosianina ianao no inkeo anao fa hoe mba atsara fietsika aty amin'ny frantsay nefa fantatrao mazava tsara fa tonga dia tsy mankasitraka ny resaka politika ny rosianina ny ukraine io ny frantsay miaraka amin'ny anglisy ny alemanina ny amerikanina ny tandrefany ny otanina sy ny rehetrarehetra ianao le madagasikara kely ety tsapain'ny olona io fa nijabaka tonga hatrany amin'ny fanalana minisitra ny raharaham-bahiny satria tsy manana position mazava tsara miodikodina hoe de neutre zao misy raharaha tompoko amin'ny sehatra raisam-pirenena tsy mitombony zany resaka neutralité zany tsy mitombo fa na ianao atsy na ianao ary de mazava tsara ilay izy itsika ty hiatrika fifidianana tsy tafavoaka misy problema arabola misy an'izao ahoana ny resaka basket fond zany amaranako ny analo zany amin'n'ity fanokafany ity de tsika eto metrehtra hoe rehefa angataka amin'ny frantsay de azo amin'ny frantsay misy système io zao le système rahatsain'ny sasany raha fifidianana zany zao hoe filoham-pirenena ka raha hoe miresaka basket fond ny reny be ny io de ny firenena mitiambana amin'ny alalan'ny pnuda raha mipetraka amin'ny basket fond dia mametraka an'izay ny pnuda ary nanamarina an'izay ramatoa delatra izay ambassador ny vondrona européanna eto Madagasikara Isabelle Delatra Bourget ambassador ny vondrona européanna de niteny izy taminay mpanao gazety tamin'ny lakamisy tamin'ny valome hoe miandry ny Nations Unies ametraka mazava tsara ny tontolon'ny basket fond ilay kitapo be zany anampiana ny Madagasikara hiatrehana ny fifidianana zany iza miandry an'izany fanapahan-kevitry ny PNUD ny Nations Unies zay reo partenaires internationaux zay ny teniny kenao zany raha angataka amin'ny frantsay tsy avy le frantsay tonga de ame fa mbola miandry an'io izy io zany le système io nefa hatreto tsy mbola enina fofopofony aza ny am'izany hoe tena fanapahan-kevitry ny Nations Unies zany fa mbola mandinika aloha ny olona namme vola ny olona tamin'ny fifidianana farany teo tamin'ny 2018 namme tamin'ny covid hiatrehana tsy taze fandehany tamin'ny fifidianana farany teo tamin'ny 2018 doublon no mivoaka avany nefa ianao mena vola zay zany manazava hoe mbola miazoazo aloha ny olona mandinika ny olona satria manahirana ny fomba raha voaresabola de fa miodikodina daholo izao tontolo zao hoe raha voaresabola resaka Madagasikara hoe tandremo de io zao tsy misy loi de finance rectificative zany manamarina le raha daholo mbola ho avy eo moa zany rehefa aveo fa arabaina namana fanirina zafy manantany andray avetrany ihany koa ny député Rambo Salama Emilien colonel Rambo zany zay mifahalalany maro azy solombavom-boaka vao fito tamin'ny alalan'ny titiky Madagasikara izy to amin'ny boriboritany faefatra eto Antananarivo renivohitra dia hiaraka amin'ny namana faniry eo izy afaka minitra vitsy ndao ary namana faniry eny ary miarabanao rena sady misaotranao ihany koa nanokatra amin'ny fandarantsika miaraba ny namana teknisiana ao ambaly ao ambadika ao dia tareny faly izany asa izy moa no miaraka amin'ny faly eo zany tsy haiko na ijosona lalaina zany miaraka amin'ny faly sy maintsy resantsika zany satria ireo tovolahy reo de anisan'ny miara manatotosa amin'ny fandarana tsy izay sirena sy ny solombavom-boaka na ny vahiny ihany akory no eto fa misy an'ireo namana zay mpiara manonja amintsika reo zany miara mampahomby amin'ity fandarana ity de arapaina izy ireo toraka zany mpiara-miasantsika ny anivon'ny radio mada zato tebokavalo ianareo mandray zao fandarana zao any amin'ny faritra rehetrarehetra any sy any ampitan-dranomasina any indrindra isika zay manao ny famerenana ity fandarana ity etona dia isaorantsika rehetra zay nandefa afatra taty aminay zany marobe tena marobe mihitsiny ianareo zay mandefa afatra miafina ianareo zay miantso mivatana ianareo ihany ko zay mandefa ireny taratasy samihafa tonga ty aminay reny hoe reto mba sosikevitra sy fanamariana avy aty aminay dia isaorantsika rehetra zany am'izay fanamariana samihafa sy sosikevitra izay satria ny fandarana dia akafizy tsika rehetra de zay fakafizina fandaran'zay no isaorana ny
fanjoitsika atrany zany. Ie, ny dian'ny filomarikaravalomana sy ny antokotiko Madagasikara zay manatotosa ny congrès partra dia rehefa vita ny manakara nandalo tao farafangana, nandalo tany Vangaindrano, de nisosakely tao Vohipeno ny délégation, de andrasantsika ndray zany toy amin'ny manaraka miandro mananjary ihany keo efa vonona zany amty androany ity raha hoan'ny fandaminana zany ny congrès party ny antokotiko Madagasikara, zany hoe efa natao zany fitovinany zay tao manakara de nylalovana kely farafangana, fa farafangana ao anatin'ny faritra zay miaraka amin'ny Vangaindrano atsimo atsinanana zany fitaina omaly iny zany dia nandalo kely tany Vohipeno ray aty fitovinany satria district telo no miaraka raha fitovinany resahantsika zany de miaraka amin'ny ao Vohipeno manakara Arikongo, iny moa le mbola adevitra be le tsy fahafaliany Ikongo zay ao anatin'zay fitovinany zay, fa vatovavy ny eritreretiny Ikongo zany araky ny fanapahana ara-geografika sy ara-tantara moa zany tsy verenantsika ntsony, ka mananjara tokony ty amty androany ity zany de miandry ny vaovao anytsika fa omaly aloha zany de tena naoraka mihitsy ny fandraisana ny filomarikaravalomana sy ny ekipa tao Vangaindrano tao, tsy omby ny efitrano io moa zany phénomène efa hita foana io hoe tsy atonina n'le mpanohana ny filomarikaravalomana sy ny mpakasitraka ny antokotiko Madagasikara mpikambana ny mpikatroka ny efitrano, de saika aty ivelany zany mbola mihainohaino ny olona mitazatazana de amoahana sonorisation, de rehefa mivoaka ny filomarikaravalomana indraindray ihany keo zany de voatery manao kabary maritraritra am'le fivoahany aty ivelany satria tsy maintsy omena fahafahapoa na ny ao anatiny na ny aty ivelany zany, de arabainy nareo tany Vangaindrano tany zany asimo asinana na vita n'lay congrès party mananjary amin'ny androany, mananjary ao anaty faritra Vatovavy, zany hoe faritra telo be zao zany no lalova ny filomarikaravalomana sy ny ekipa ao anatin'zay congrès party zay, de tena miavaka tokoa satria raha miresaka mananjary tsika ao anaty faritra Vatovavy de ao anatin'zay aloha mazava ho azy fanadina, ao anatin'zay Nosy-Varika dia mananjary zany, zay le raharaha zany ka hiatrika an'lay congrès party, misy miteny hoe forokarinao Ikongo ihany ny forokarinao, tsara ihany manamarika zay, mila fatapatatsika daholo ny lafin-javatra ohatran'zany topo géografika mba ahafahantsika hoe tena miaina eto Madagasikara tsika. Eny ary efa etako aketo député Ramboasalama Emilie miarahaba tsika raha mitotona ny vaovao avy amin'ny mananjary de ampidiritsika eto alatsatsika ny sary ohatrohatran'zay, omaly tsy afaka nanao fandatsahana sary tsika satria faly tsy en forme omaly, de androany izy efa miaraka amintsika eo zany sotra n'Andriamanitra tsika de andatsaka sary tsika raha ohatra ka misy ny sary avy any mananjary zany. Député Ramboasalama miarahaba tompoko, tonga soa eto amin'ny fandarantsika tonga de vataniko avy hatrany, nisy ny fidinanao ihany ko tany amin'ny foko tany tamin'ny herinandro lasa iny ny jery ny lafiny lalana, ny lafiny tsy fandriampahalemana zay mampitaraina, efa nisy ihany ko ny hetsika ara-tsosialy samihafa fanamboarana tetezana ny resaka lalan-kely sy ny sisa, sady tonga de ampidiritsika ao anatin'ny vaovao tsara ho fantatry miboribory tamin'ny faefatra zay député Ramboasalama, fa iresaka tsetsatsetsatsyaritra hitanao teny amin'ny fiarahamonina ihany ko tsika. Miarahaba député. Miarahaba faniry de miarahaba ny rina zay vo avy nanolotra ny fandarana tao, ary miarahaba nareo technicianna ombadika ao zay mampita an'izao fandarana zao amin'ny alalan'ny télévision sy ny radio, de tsy adino ianareo any amin'ny radio Mada zay miara-miasa amin'ny MBS mampita zao fandarana zao. Alohan'ny tondrana ny adevitra sy ny resaka atao eto faniry de tsy mety raha ohatra misaotra an'Andriamanitra na de efa niteny ary tao i rina fa dia tsy maninona zany fa zava-dehibe ary ombana manana ny teneniny tao fa dia misaotra an'Andriamanitra isika amin'ny mbola namezana antsika indray ny tombon'andro androany ka afaka miresaka sy mampita zay vaovao eto amin'ity fandarana ity. Zava-dehibe loatra ny fitiavana ka dia tsy maintsy isorana izy. Eto dia maneho ny fiaraha-miora amindreo fianakaviana izay namony havany satria tadio fa isika olombelona dia araky ny teniko hoe vorovalin'Andriamanitra isika
ka de zay tiany alaina zay tiany apetrany ary amin'ny ora tsy fantatro io satria izy no manao ny aina de izy ko no makazy ka dia mirary finoana feno amin'ny fianakaviana izay itojy namoy izany ireny havany ireny. Manarak'izay dia mirary fanositranana feno an'ireo tsy ao anatin'ny fahasalamana de ilay fahasoavan'Andriamanitra ame azy ny hery sy ny tanjaka mba ho salama tsara amin'izao fotoana izao. De manaroatra manao koko an'ny olona rehetra satria be de be no miteny hoe mba aza adino rangahy zay fa dia tsy ho teo voateny tsirairay eto angamba fa dia ho tenena hoe koko mahafinaritra be mihitsy no anareo any Amorondava, Fenerive, Tasitomasina, Analavory, Apefy, Miarinarivo, Manakara moa de nangataka mihitsy ny itovy Sarlo zay rahalahiny Colonel Charles de koko be ho anareo de koko anareo any Mahajanga zay vao avy nandray ny filomarika Ravalomanana tamin'iny herinandro ambony iny koko anareo amin'ny mpitsoko ovy ao zay mbola andray ny filomarika Ravalomanana tsy ho ela faratsio anao kominiraly mandry tsara sy amin'ny lalana zay tiany faniry iny ny lalana le lalana vita ny tsasany iny de le sady fanazana soja no fanazana vary fa apartement ary am'izay tsy mba hoe lalana tena vita tanteraka fa misy elanela misy vita misy tsy vita fa de kokoa anareo amin'ny lalana iny fa de tena isaky tonga eto tsy maintsy tenenina foana satria mahafatifaty amin'ny faniry loatra iny lalana iny na tenenina de hoe io le asan'le mpitondra am'izao fotoana zao entina itsinjovana ny tatsasy ny olona mpandeha amin'iny fa de iny no hitantsika hoe tena mitsinjo marina za tsy mitsinjo fa de kokoa aminareo amin'iny ary azo atao matezitra le izy fa zay ny zava-misy eto ka anjaranareo no mijery hoe tena lalan'inona marina moa ty lalany ty fa dia hatramin'ny gouverneur sy ny tompona raiky rehetra ny solombavamboaka amin'ny faritra sy ny tompona raiky ny distrika de tena fiera mihitsy na tena hoe mihabe hoe vitanay ty kanefa mariky ny tsy fahaizana mitantana sy ny tsy fahaizana manao zavatra daholo rehetrarehetra reny. Marina tokoa fanira fa de na tsy maintsy miteny kely eto momba ny tsetsatsaritra momba ny boribory tamy faefatra sy manodidina eny fa dia tamin'ny 7 juin angamba izy iny teo androna kely teo zava-doza satria misy atao hoe passage à niveau eo izay feonan'ny lalan'ny tomobile sy ny lalan'ny fiaran-dalamby zany dia teo am'le toerana na saika navoadonan'ny fiaran-dalamby ny premier ministre am'izao fotoana moa zany dia amin'ny andro alina eo amin'ny andro valo eo am'le passage à niveau raha ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny toerana ohatran'ireny de tokony isy famantarana hita-maso na famantarana reny sofina fa hoe misy train andalo ary am'ireny train reny dia misy ny atao hoe reny priorité io zao le train io de hitanareo misy panneau hoe passage à niveau io fa tena nozy ty amin'ny côté droite io raha avatia Mazorivo zany fa zava-doza tsy misy barrière tsy misy olona manakana mba mitondra neny hoe stop reny tsy misy famantarana zany hita maso dia tsy misy ko sirenina maneno milaza hoe misy mandalo ny train fa de le train fotsiny klaxon avy any ambadika any de mandalo ka raha sanatr'izany moa ohatra ny fitaovana rehetra ihany io tsy mandeha io klaxon le train io de inona tsy zava-doza de za zavatra zany mba mila apetraka am'le mpitondra am'izao fotaona zao mihitsy hoe tena mba manentsika ny feo fieritreretinareo ve ny zavatra ohatran'izao sa hoe efa izy io rangaha de samy mijery any de zay mahita zay tsy mahita ka raha sanatr'izany ary mijanona tapaka le tomobile aloha ka tapaka araky ny fiteny hoe tapaka isatra mba farafaratony da mba misy ale barrière manona de mba zay fa ty tsy misy an'zany fa tonga de mbamaray be am'izao fotsiny tsy ho zava-doza eo koa tsy mba misy olona mba hoe mba mampafantatra ty aloha ty hoe misy fiaran-dalamby mandalo ao fa tonga de am'izao fotsiny ka eo zany mba mila apetraky zay zavatra zay ary tadiova tamin'io no saika nahavoan'ny prime ministre kiangano-loza teo tamin'io toeran'io efa nisy an'izay zany dia tsy mba maka fepetra na maka mesure
ny mpitona am'izao fotoana zao hoe teto saika navoan'ny accident loza navoangy après ministre aloha asiana ferovany ty na asiana olona miandry na rehefa tsisy olona de ohatran'reny any ivelany any am'reny tamy mandroso reny rehefa amindreny tonga de efa misy barrière automatika midina de misy famantarana hitamaso sonnerie sy famantarana hitamaso hoe mena sy fotsy de misy karazana sirena maneno de milaza hoe misy fiara amdalamby mandalo tadio fa io mitenenina ry tetatetanareo am'izao fotoana zao hoe andeha ny train urbain nefa zavatra ohatran'reny tsy misy ary train urbain io andalo teteka ozy izy ny fitenenana zay matetitetika de sao ve zavatra amseho ka tsy mba alefa tsatsipy aminareo zany zavatra zany fa zany misy eny iainan'ny olona tsy vitan'zay any fa miresaka fampiasana ty lalana fifamovozany ty any de raha mandalo amin'iny anosy be iny ianao miala ty amin'ny lalamby atao amin'ny akaiky ny kolasy zany dia maso maka ty amin'ny osozato amin'ny RNA iny zany dia jereo fa amin'ny voara-pidy iny ny reto bisikleta reto no mandeha kanefa de fa misy lalana tokony andehanany aty amin'ny akavanana zany tsy vitan'zay any fa mbola amin'ny voara-pidy iny ny taxi bisikleta no miandry olona zao akaiky ny tsena nanosy be io zao no ataony zao de zao zany ny fiainatsika eto taratry ny tsy fahaizana amy tantana ny tanànana Tananarivo zao tsy fahaizan'ny mpitandro filaminana manao ny asany amy resaka fanaovana hoe régulation ny circulation sy ny fitantanana Tananarivo efa nekenareo reny taxi bisikleta reny de meo stationnement izy hipetrahany esany andraisan'ny olona fa tsy eny amin'ny arabe voarapidy izy no manao ny ataony ohatran'io io tadio tsara fa sady tsy misy assurance io no tsy manana permis reo olo reo ary ny tena zava-doza raha sanatry zany ianao ka ianao manao ny accident eny de nafadisondreo taxi bisikleta na moto reo aza de enao no azon-doza fa de hitambaran'ny olo eo anao de sady maty anao mivery fananana ka zao nahitana taratra hoe le tsy fahaizana amy tantana ny tanànana Tananarivo sy tsy fahaizan'ny mpitondra am'izao fotoana zao mametraka ny hoe ahoana mo ny fomba hijerena ny fanaovana ny régulation circulation amin'ny tanàna ohatran'izao de miantso anareo tompon'andraikitra ny eo amin'ny mpitandro filaminana anao an'izao sy eo amin'ny ministera tompon'andraikitra zay tompon'andraikitra rehetra mikasika ny fampiasana ny lalana na ny fijerena ny fandripahalemana na ny fifamovozana hijery fa tena araky ny fitenen'ny miaramila hoe bordel mihitsiny ny fandehan'ny fifamovozana eto amy tanànana Tananarivo am'izao fahitana azy zao no hitatsika fotsiny zao fa ny anambadika any de tsy tenenina tsony dépassement à droite zay hitan'ny polisy eo ny eny amin'ny devant Saint-Michel ny fanaovana fanitsina amy lalana sy tokony andehananandreo taxi moto sy taxi bisikleta reo ary indrindraindrindra ny tsy fahaizan'reny olona mampiasa an'reny atao hoe kodiarandroa reny atao hoe inona ny lalàna momba fifamovozana ka zay zany le tsetsatsatsatra ty nampitagny satria mampiasa an'io lalana io de manomboka amin'ny olona mandeha tongotra mipotona entana hitantsika atao lolo entana amin'iny lalana iny ny mpampiasa ny kodiarandroa ny sarety ny fiarakodia samy tompony iny daholo tsika rehetrera fa tokony mba hojereny io ny ahoana ny fanajana sy ny fampiasana an'io sy ny fampitezana eny amin'ireny lalany reny satria samy mampiasa an'io daholo ny rehetrarehetra ka tokony mba jereny zany ary de antsony ianareo tompon'andraikitra eo amin'ny fanjakana fitantanana Tananarivo ny eo amin'ny ministera tompon'andraikitra mba hijery akaiky an'io satria de araky ny fiteneny hoe tena bordel tsy misy atao hoe mila filamina mihitsy ny fitaterana fa samy manao say patana ny rehetra mampiasa ny lalana iny
zay ny am'izay hoe tsara ho fantatra tsetsatsetsatsyaritra izy ty moa zany miezaka foantsika manao fitaizana zany de ny afatra ohatran'ireny zany a entin'ny député Rambo satria mampiavaka ny député Rambo lay mitondra ny tsetsatsetsatsyaritra ohatran'izay ho fanabiazana ny olopirenena ary fampitakafatra ihany ko ho an'izay tompona andraikitra zay tompona andraikitra ka tokony hanamafy zay hoe aroloza nyfamovozan'zay iny train urbain iny mila sain'ireo mpitondra zany satria io mo resahana be am'izao fotoan'izao raha ohatra ka tsy voakajy ten'izao ny fitandrona ny filaminana sy ny fifamovozana amin'ny lalana andehana n'le lamasinina amin'iny zotran-dalambe iny de ahina zany isin'izay loza izay eto Antananarivo renivohitra ka manaitra ten'izao tsika manaitra tsika satria efa saika nitrangana loza ary matetitetika misy fitrangana loza anie zany amin'ny zotran-dalambe zay manodidina n'Antananarivo am'le hoe train urbain zany. Député Rambosalama tonga tsika de ivadika amina raharaha-pirenena aloha tsy mba zaza avy hatrany angamba isika satria raha misy adevitra mba andrasany be sy maro ihany za moa tsy adevitra tsony ny resaka hoe fifanatrehana ny fifanatrehana de misy ny rapport d'activité de misy ny face à face ny gouvernement sy ny solombavamboaka efa nitondra ny hevitra ao ianao tamina interview samihafa zany mikasika zay raharaha zay ny resaka tetibola mpanjakana sy mpantsina amin'ny fanapahan-kevitra raisin'ny gouvernement fa misy raharaha anankiray ty zay goavambe ary nananganana voamera mpanenjika mihitsiny satria zay ny takiany lalàna amina fitsarana sy fanenjehana tompona ndraiky mpanjakana ambony de ny resaka haute cour de justice na fitsarana avo aiza ho aiza député Rambosalama ny mikasika izay raharaha izay satria raha ny tokony ho izy tokony ho fantatra de efa misy antota taratasy ampolony mahery izay efa tokony ahetsika andeha am'izao fotoana izao tararara ny tokony izy satria efa misy ireo tompona andraikitra voasafidy zay mandrafitra n'zany haute cour de justice zany takiany lalàna moa zany misy olo tena ireo androm-panjakana maro samihafa feno zany faingy ny olana samihafa de hoe eo amin'ny fomba fanenjehana sy fampiakarana ny raharaha dia misy fepetra takiany lalàna ho an'ny eo anivon'ny anteny meram-pirenena ianao de anisan'ny mpikambana anatina voamera maro ianao ihany ko de anisany manara-maso akaiky na raharaha taky ireny everitsika fa tsara ihany ny ampahafantarina ny vahoaka ny mahakasika ny fanenjehana tompona ndraiky mpanjakana ambony am'izay resaka fitsarana avy na haute cour de justice zay ao anatin'ny voamera ny mpanao lalàna ny tenako amin'ny atao hoe commission juridique izay voamera anisan'ny voamera fakana hevitra zany am'izay atao hoe fanenjehana tompona ndraikitra ambony manana raharaha eny amin'ny fitsaran'izay sady marary mamenatra izy io tonga vakivaky fanira satria napetraka tokoa ilay commission ary nomena ny atao hoe paikady rehetra amin'ny sy ny torohevitra rehetra am'izany andraikin'izany de amin'ny fanenjena reo tompona andraikitra ambony amin'ny teo amin'ny fitantanana ndraraha-pirenena ka nanao ny atao hoe adisona amin'ny na tamin'ny asany ohatra hoe nyresaka hoe détournement du deniers publics fanodikodinona ny volam-panjakana zany atao aminatin'ny fitantanam-bolam-panjakana atao amina na tompona andraikitra ambony azy tao amin'ny département tenena tantanany ohatra hoe ministre izy de atao misy zava-dozany tranga dia misy an'izany tokoa misy an'izany voamera zany tokoa ary efa nivoriana tao amin'ny voamera ny momba andreo ary raha tsy diso nitadidiko de misy eo amin'ny atao hoe dossier 13 am'izao fotoan'izao no efa nidinihana atao amin'ny voamera zany ary efa tokony hoentina any amin'ny atao hoe séance plénière amin'ny fivoriam-be amin'ny solombavamboaka zany hoentina ametrahana n'lay atao hoe accusation ly fanenjena zany satria raha vo tsy lany eo amin'ny fivoriana séance plénière ny solombavamboaka zany izay fanenjehan'izay de tsy azo entina mihitsiny any amin'ny fitsarana sady tonga bakivaky le izy sady marary mamenatra satria
efa taona lasy zay hoery taony tiany de vitany 5 taona asa mahasolo-bava-bahoaka fa de tsy nisy dosy anankiray mihitsy mivoaka tao a non'inona nony atao hoe olana sy ny tsy fisiany tsy fisiany ny fanatanterahana n'lay fanenjena lay corome amin'ny zany fametrahana zany accusation zany zany hoe le isan'le zany hoe le isan'le solom-bava-bahoaka mihitsiny zany ny tsy ampy raha ohatra ka hoe lany tany amin'ny asambomera azy le izy fa dia hoe diso ranona diso ministra ranona diso ranona diso ranona dia mila hoetina eo amin'ny fivoriam-be any solom-bava-bahoaka zany a de ao manao fivoriana entina manangatanana hoe diso izy na tsy diso de zay le rehefa tonga ao ilay izy dia misy corome enjehana zany zany hoe misy isa enjehana ireo atao hoe solom-bava-bahoaka ahafahana manapaka amin'ny alala fividianana tsangatanana zany a manameloka na tsy na hoe azo enjehana na tsy ranona eny amy fitsarana de zay ny tena mampalelo am'le izy satria raha ny zava-misy eo dia tenenina aminao fa misy groupe parlementaire telo eo de misy ny IRD zay majorité zay hoe zay manana député fito amby zato ny groupe IRD zay mpanona fitondrana am'izao fotoana zao zany dia eo ny atao hoe ny GPR reo zany lay indépendant dia nanao groupe parlementaire hafa groupe parlementaire républicain moa zany dia io hoe centriste tsy haitsainao na centriste makazy fa dia rehefa mandeha mirona miakaviny rivotra de makany rehefa miakavanana ny rivotra de makany de misababaka eo de misy ny groupe parlementaire team izay misy solom-bava-bahoaka 9 de avy eo misy andray atao hoe tsy miakana raha hoe non affilié zany hoe tiako tenenina am'izay misy andray groupe parlementaire zay de zao raha ny groupe parlementaire tiako Madagasikara sy sasatsasany am'ireo GPR sy ireo tsy misoratra anarany zany fa ty hoe mandeha am'izao fotsiny électron libre dia tsy afeno mihitsiny an'lay corome zay tsy maintsy mila maro anisa tsy maintsy mila maro anisa de mampalelo anefa ohatran'ny efa mahazo consigne mihitsy le maro anisa mpanona fitondrana am'izao fotoana zao fa raha vo mitranga io atao hoe lahadiniko a ordre du jour ao amin'ny assemblée io a dia tsy misy manatrika eo ary le izy azoko ihany raha ohatra hoe ny ao anatin'lay commission hoe mpanohatra aneo na aty am'lay atao hoe GPR sy non affilié ny majorité eo fa tena mibetsaka amin'ile commission io anefa niry ary vahoaka ho fantatro ny vahoaka dia ny mpanona fitondrana am'izao fotoana zao ary ny lehibe any commission dia solom-bava-bahoaka manona fitondrana am'izao fotoana zao raha ny eo amin'ny ny antokotiko Madagasikara zao a dia solom-bava-bahoaka anakirony ao dia ny président groupe parlementaire ny président fetra sy ny solom-bava-bahoaka raha tsy mbaza fialana de ny amy GPR koa anakiroa de ny ary am'le tsy misoratra 5 anakiray 5 zany fitambaran'izay ny ato amin'ny mpanona fitondrana 7 zany hoe amahazoko an-tsaina ihany raha ohatra ka hoe ny mpanohatra sy ny miara-dia aminy no mibetsaka amin'ny commission dia tsy laninona lay lanto amin'ny commission ary amin'ny fivoriam-be fa izy menakavy ny eo amin'ny commission de ry zareo ny majorité ao ny aty amin'ny rehefa mandeha aty amin'ny fivoriam-be a dia ry zareo no majorité ao zany hoe ry zareo mihitsy zandy
no efa manao an'le hoe aloha tsy asiny io a fa aloha andeha am'izao lasa blocage zany lasa blocage le maronisy am'izao fotoana zao da ary zay lazako hoe sady marary mamenatra satria ny olona tsy mahita hoe maronisy any le benibeny no tena manao blocage fa ny hitan'ny olona de hoe nareo solombavam-bahoaka tsy mahavita ny asanareo a de zay le izy zany hoe mampalelo am'izy de zao tady andehany am'lay culture d'impunité le zavatra tsy maty manota zany hoe ianareo solombavam-bahoaka zany a tafiditra ao daholo miaro an'lay olona hoe azo lazaina hoe tsy nanao tsy nety tsy manjary tao am'ny fitantanana de rovana zay zany no tena mampalelo am'le izy ary oko fantatry ny vahoaka zany fa lasa mandeha am'izay zany le izy hoe miaso lasa miaro ny olona maloto ny mpitantana nanao ny tsy mety ny mpitantana tsy nanao ny asa ny ara-dalàna am resaka fitantanam-bola ny mpitantana zay tafiditra tao anatin'ny kolikoly na tafiditra tao anatin'ny favoritisme zay ny zavatra misy ao ary na ny lehibe an'ny commission aza de nyteny mihitsiny hoe mialatsiny aho izy miteny an'ity fa ohatrany to izay ato anatin'ity groupe parlementaire mpanohana ny fitondrana am'izao fotaona zao ty no tena manao tohana manao blocage ka tady ametraka le atao hoe culture d'impunité ato am'ity anteny mera-pireneny ty zany resaky zany a de ohatrany malasa saina ihany faniry satria zao navokazy hoe malasa saina ihany de zao ohatrany hoe any ambadika any zany matoa tsy atao le izy a matoa misy an'zany dia ireto solombavam-bahoaka namana honorable namana isany ato zany a matoa mametraka an'izay atao hoe tsy atateraka n'lay atao hoe accusation an'ireo oloreo amin'ny assemblée dia ohatrany matahotra zany hoe sao de tonga aminay ty zavatra ty any arina any de aleo a tsy ho atao satria zany mieritreritra ohatrohatran'izay zany ny sary fahitako azy zany ohatrany hoe matahotra zany hoe misy dossier any a karaha ohatra sanatry zany a tsy olom-bavam-bahoaka tsony amin'ny heritaona satria lany amin'ny heritaona ny mandat de tonga le dossier de hoe ianao taony anisan'ny fidy hoe ataovy ny fifidianana lanio ny fanenjena nyretolo reto fa tsy mety tao am'ny fitantanana de mandeha amy tournao zao de ohatraohatran'izay na zany ny fahitako matahoatran'le hoe retour matahoatran'izay mihitsiny zany ianao no tena an'le izy matahoatran'izay zany ny fahitako an'reto namandreto am'izao fotoana zao nefa de tena mampalahelo le izy satria lay atao hoe le institution mihitsiny zany le androm-panjakana mpanao lalàna izay ataoko hoe androm-panjakana maefa mihitsiny a amy fanaovana lalàna satria tadio tsara faniry faninon'inona volavolan-dalàna atao ao dia lany eo ka lefa any amin'ny anteny mera ndoolona ka misy fanovana de tsy maintsy ao ihany manapaka zany hoe ilay toerana sy lay asina misy an'lay anteny mera-pirenena mihitsiny zany a no tena vomafy am'izao fotoana ary tena maimbo sy maloto am'lay tsy avitany ty resaka atao hoe accusation andre amin'ny reo mpitondra ambony zay tokony andalo am'zany hoe asezi zany a izay miandry ny solombavam-bahoaka ao amin'ny anteny mera-pirenena amin'ny alalan'ny fividianana hoe tokony enjehan'ny fitsarana ve ty olona ty sa tsy tokony enjehany fitsarana donc tsy afaka mihetsika le assaisir raha tsy mandeha zay procédure ty amin'ny assemblée nationale zay indrindra le izy any fampiankina raha lany tao amy commission ka entinao amin'ny fivorimbeny solon'ny session plénaire zany rehefa tsy lany eo toetrany tsy lany rehetra fa tsy azoko mihitsiny hoe tonga de atao maty akarana tsy ho tanteraka mihitsiny le izy fa azondreo maronisa reo atao ane ny manome consigne
tonga ao de rehefa mandeha ny fividianana an'io a de tsy lanitsika rangaha fa le izy zany mampalelo an'io tonga de maty akaranany vo andeha ila hoe tafiditra ao amin'ny atao hoe androany ivory momba an'io tsika ifidy momba an'io tsika dia zareo raha misy député 10 zay tsy mahatratra mihitsy na le koromaka zay zany momba n'ilay ACG ary tadio tsara fa tsy misy afa-tsy fivoriana roa sisa mandrapavitan'ity fotoam-piasany ty dia amin'ny oktobra ho avy zao sy amin'ny mai amin'ny 2024 raha mbola isy ny mai 2024 ka io zany de miteny hoe tena sady tonga bakivaky mihitsy ny ty resaka momba ty ACG ty ary eo mason'ny firenena malagasy eo mason'ny vahiny mipetraka eto indrindra reo maso ivo de hoe fahinona loatra no azo atao hoe ijerena ndretsolom-bavamboaka malagasy reto satria tsy misy ninona vitany momba ny resaka fitsanana reo tokotra andraikitra-ambony kanefa dia fatapoko fatam-pirenena fa be de be ny zavatra mandeha eto a ary raha ny mpitondra am'izao fotoana zao zany raha ny fahitana taratra ny majorité am'izao fotoana zao de mpitondra am'izao fotoana zao zay tena raindandy amy resaka kolokolo amy resaka fanajanany orthodoxie financiera fitantanam-bolam-panjakana amy resaka fanodikodonana ny volam-panjakana amy resaka ny fanodikodonana ty vola miditra de tsy tatapoko ao de eritrereto hoe fa raha mpitondra am'izao fotoana zao zany ary reo tsy ho minisitra mandrakizay eo dia zay manao maloto rehetra zany a de ho afaka daholo a raha hoe raha fahitana ny fitarafana ny atao hoe ny solom-bavamboaka am'izao fotoana zao zay ny majorité maronisa no manao ty fanjakany ty dia zay zany nahafahana mitaratra ilay atao hoe toetsaina ilay ny solom-bavamboaka sy ny hoe ahoana marina ny tena mba attitude sy fahitana ny reto solom-bavamboaka reto amy fahitana ny asany a sy amin'ny fomba fitondrantenany zay ngamba no azo tenena momba an'izay ary tsy eo ihany mihodikoto ny zavatra io e tsy misy afa-tsy zay mba tsy tenenina hoe misy avambady fa dia resaka hoe aloatsy atao tya fa azahay tsy ho solom-bavamboaka eto foana fa sosanatry zany verina aminay ty zavatra ataonay ty rehefa tsy etsony zay a dia nareo mifidy an'ity tamin'ny aronareo dia matatesa valikitsaka fa ho avitra io tiny nareo de miodikodinao zany le zavatra de zay mampaleo mihitsy tadio anefa fa solom-bavamboaka ny tena ary mibetsaka avoaka no mitondra an'zany a dia mampalelo ihany raha ohatra ka hoe ny vahoaka ny fidy aminao no fitahanao amin'ny resaka ohatran'zany a satria tsy mijery an'lay tombontsoan'lay vahoaka ianao a tsy mijery ny hoe inona nakaizany vola amatapitrisany tahako zao nakaizany vola amatapitrisany maro tahako zao a fa dia very amy fotsiny a amin'nony atao hoe fitiavatena n'lay tompona andraikitra ambony a tao amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana tao amin'ny toerana nisy azy tsy maintsy nyresantsika zay satria isika moa am'ty fandarany ty a dia sady mitondra fizaram-bavao no manao fandalinana sy fanadiadiana ka raha olo-pirenena asika manana solom-bavamboaka zay ihany fiditsika ny ovon'ny anteny meram-pirenena dia zay le hoe redevabilité zay ihany ko le hoe zo ahazo vaovao feno isika satria misy an'zany raha izany inona moa no nanangalana ny ACG notre cour de justice de hoe hanao zay andraikitra ma hoe fahefana mpitsara zay a dia misy andraikitra tandrify azy miatony io zany mianahany io le asan'le ACG satria misy asa tokony andeha nefa bloqué eo nivon'ny assemblée nationale am'lay fomba fanenjehana am'ireo tompona andraikim-panjakany ambony dia lay eto tantaratasy mihitsy mibloqué izy moa mabloqué azy maro anisa marisarisa io moa zany le maro anisa araka ny teny deputé Ramboasalama zay hoe matahotra ve
am'lay retour en jaune na retour de manivelle fomba fiteny daholo zany resaka retour en jaune zany resaka any basket zany le manivelle zany fomba fiteny zany amina resaka fameloma piara sy lafin-javatra hafa fa resantsika ohatran'izay le izy rehefa misy fotoana de ho antanitsika ihany deputeur Amboasalama hoe aiza ho aiza amin'ny fivoarana fa mananjo azo zany vaovao zany isika mpanaraka ny vandanina miara-manoja mialohan'ny fifidianantsika 10 andro 10 volana diso 10 volana deputeur Amboasalama raha ohatra ka voatazona ny datin'ny 6 novambra hanatanterahana fifidianana de manao fanisana miverina zany tsika compte à rebours zany novambra octobre septembre août juillet juin 10 volana zany tsika tsy tatoavan'le fifidianana latsaka kely latsaka andro vitsivitsy tena misamboaravoara ny contexte socio-économique zany hoe ny tranga ara-sosialy ara-économique eto Madagasikara am'izao tsika miteny zao de misy fitokonan'olona eny atao madinika eny resaka tsy fanekena tany am'izao tsika miteny zao de misy fahasorenan'olona maro samihafa ateraky ny délestage am'izao tsika miteny zao deputeur Amboasalama dia manjaka de manjaka mihitsy tsy fandripahalemana ary tsy vitany hoe fandrobana tsotra fanafiana tsotra fa tonga hatrany amin'ny alatra maso alatra tova alatra fitaovam-pananahana tonga hatramina zavatra zay etrrehetra tsy noverina mihitsy ary ho atao ho an'ny sasany dia valo-janaka sy resaka fanerana amina resaka zaza zany zany hoe zavatra tsy neverina ho isy no misy am'izao fotoana zao ary matanjaka be lay tontolo mifantrana zay le contexte socio-économique solombavam-boaka Amboasalama Emilia ianao de anisan'ny tena mpiteny matetetika rehefa misy feona tamin'ny gouvernement tsapy zany tany amin'ny CCVAL teny amin'ny assemblée nationale amty ara-sosialy ny vahoaka ty 10 volantsika zao tsy farana le fanjakana iazona an'le fifidianana farany tena marina zany 3 volana sisa de tokony ametra-pialana le filohan'ny repoblika mbola manantena inona le vahoaka deputeur Amboasalama am'izay le resaka fikorotanan'ny ara-sosialy sy zay faniry amin'ny fikorotanan'ny fiainan'ny vahoaka dia tiako tenena eto zany hoe io le resaka tsy fandripahalemana io zay nytenen'ny filoha am'izao fotoana zao io izay nataony hoe velo rano voalohany nataony velo rano voalohany le izy zany aditany hoe io ngama hoe zava-dehibe le izy ary marina zany satria rehefa tsy milamina ny vahoaka tsisy nina vita eto kanefa lay fanaovaka azy hoe marina le insécurité io ny tena zava-boalohany tsy hoe may akory le mpitondra fanjakana fa ny insécurité mifototry ny rehetrarehetra fa rehefa tsisy filaminana eto tsisy fandripahalemana eto de tsisy raha vanina eto ny zavatra rehetrarehetra tao na mandeha any amin'ny fampandrosoany zany amin'ny asa fampandrosoany zany na amin'ny asa fitadiavany zany na amin'ny fiainana andavanandro zany ny fiainanao ray manontolo zany na atoandro na alina rehefa tsy misy ny fandripahalemana de tsy mandeha am'izay izy de tiako tenenina zany hoe raha ny am'izao fotoana zao de za raiky roa zany nitondrako an'le adihevitra aloha voalohany zany amin'ny resaka ataoko hoe ny tsy fahaizany ty fanjakany ty mametraka an'lay atao hoe atanatohatra ampitantanana eo amin'ny fiadinany tsy fandripahalemana zay zany ny voalohany inona ny am'izay de tadidio tsara fa ireny asa njiolahy mitapy adina na tsy mitapy adina na ny asa fangalarana etsero na ny asa fanolanan'olona fanolana nalana vavy na famonon'olona na ny rehetrarehetra dia tany amin'ny fokotany reny no miseho zany hoe le raha fitantanana eto amintsika mihitsiny zany nefa tsy mandeha hatramin'ny voalohany
raha ohatra ka no fidina ara-dalàna teo amin'ny fivorim-be-apokin'olona misefy fokotany dia mahafantatra tsara ny asany sefy fokotany zany any raha tena jiry anakaiky de be dehibe mihitsiny satria voalohany indrindra aloha izy mahafantatra ny olona tsirairay eo amin'ny fokotany. Ny ben'ny tanàna tsy mahafantatra an'izany, ny chef district sotenam-panjakana tsy mahafantatra an'izany, ny préfet de police tsy mahafantatra an'izany, sy ny raha fitantanana ny ambony any, ny chef pokotany any mahafantatra an'izany. Kanefa raha jerenao am'izao fotoana zao, firy isan-jaton'ireo chef pokotany zay efa misy 5,000 mahery moa no nandalo fifidianana araky ny voalazany eo amin'ny lalam-panorenana. Io chef pokotany io tokony mahafantatra an'izany hoe isam-bolana tokony anao ny fivorim-be pokin'olona, mampafantatra hoe inona ny zava-misy ny rehetrarehetra. Io chef pokotany io tokony mametraka an'izany hoe ahoana ny asan'ny andromaso pokin'olona eto amin'ny fokotany. Io chef pokotany io tokony afantatra ny hoe iza daholo ny olona mivezivezy sy mivahiny eto amin'ity fokotany ity, ka ohatran'ny fanao hoe any ambanivohitra misy hoe maka passeport dia any amin'ny tany nilany de mamety mitondra an'izany any amin'ny toerana andehanana maseho an'izany. Misy mahafantatra an'izany, mahafantatra any hoe chef pokotany am'izao fotoana zao. Ny chef pokotany am'izao fotoana zao hoe mahafantatra hoe iza ny olona mivahiny ao amin'ny olona anankiray. Ny chef pokotany am'izao fotoana zao hoe mahafantatra hoe ahoana ny fiainan'ny tontolo iainan'ny vahoaka any am-piarahamonina isaky ny secteur sy ny faritra any. Tsy mahafantatra an'izany ny chef pokotany am'izao fotoana zao. Fa mahafantatry ny chef pokotany am'izao fotoana zao dia ny mampaneny lakolosy rehefa misy maty hoe andeha amangy na misy tsenany amin'ny manodidina eny dia manao ny maka ticket, dia ny manome certificat de résidence sy manome taratasy atao hoe certificat de vie. Zay fa tena miditra amin'ny resaka hoe resaka tsy fandriam-pahalemana zany tsy fantatry ny chef pokotany am'izao fotoana zao. Ka hoy zay hoe raha tena mipetraka tsara ny fametrana an'ireo chef pokotany reo, afa mipetraky ilay hoe chef pokotany olom-bo fidy, fihery izy am'izay zavatra zay, matikampo izy ary hoe za tsy nitenitendrena fa tany karanareo io fa ny vahoaka no mifidy ary afa mihitsy ny lay atao hoe olona fidim-bahoaka de manana andraikitra angezabe eo amin'ny fokotany, eo amin'ny sehatra misy azy na commune na district, toy zay le hoe tenitendrena fotsiny am'izao. De zay zany ny olana voalohany manana ny ajany sy ny lanjany ary eken'ny vahoaka ny olona voafidy amin'ny toerana anankiray. Zay zavatra zay nefa tsy misy any amin'ny fokotany fanira dia lasa tsy mipetraka tsara ilay resaka fandriam-pahalemana zay misy ny andro maso pokin'olona, ny quartier mobile zay mijery ny elakelan-trano rehetrarehetra any fa dia manao an'ilay atao hoe asa mandeha ho azy am'izao fotsiny ny am'izao fotoana zao zany. Iny zany tena anisan'ny lesoka lehibe anankiray mihitsiny tam'ty fitondrany ty, ary efa takiny io hatramy vo tonga solomavam-boky zay, takiny ny fanaovana an'izany fividana chef pokotany zany satria tadio fa any amin'ny fokotany miala ny fampandrosoana ty ny rehetrarehetra. Kanefa ilay chef pokotany mipetraka ao ny akabetsahany tsy nividina, tsy mahafantatra an'izany hoe inona ny zavatra tokony atao amin'ny resaka fampandrosoana ny fokotany. Tadio fa tamin'ny andron'ny Filomarika Ravalomanana dia chef pokotany faniry tena nanaovana formation manokana mihitsy ny teny avoa ary tadidiko zany ary tondrana manam-pahaizana mihitsiny anao an'izany formation zany amin'ny resaka fitantanana fokotany amin'ny lafiny rehetra mihitsiny. Ty tsisy fa dia eo raha vo tsy metimety le chef pokotany de esorina satria tsy metimety ampitondra fa
tsy manaraka n'lay atao hoe paikady maloto ataon'ny mpitondra am'izao fotoana zao dia esorina zany ny zava-misy am'izao fotoana zao na am'resaka reny hitatsika reny fizarana an'ty tosika sepakoasiny rehetrarehetra ty vary voly sy ny rehetrarehetra ty resaka maloto rehetrarehetra tya raha vao tsy mifanarakaraka am'lay mpitondra am'izao fotoana zao dia esorina ary le esorina tsy mba misy kory atao hoe fanadiadiana hoe iza moa le olona apetraka eo fa dia ny olona manodidina ny fitondrana am'izao fotoana zao zay manodididina ny fitondrana ny tonga de manao tsindroboky tany amin'ny chef distrika hoe ty atao de chef distrika koa amy maha olom-boatendry azy dia eny ary tompoko fa de atao fotsiny le izy nefa ny chef bokotany sasany zany misy araky ny fitenina miaramila misy miady amy solaitra misy tsy mahay manoratra tsy mahafantatra ny zavatra tokony ataony kory ary vitahan'ny olona men'ny olona fotsiny aza atao hoe tsy pazany olona hoditra kondro de manao tsy fanao zavatra ohatran'izany mitranga am'izao fotoana ka zay zany isy ny lafy voalohany hoe tsy nanaovana fifidianana ny chef bokotany tam'ty fitondrany tya no anisan'ny fototra voalohany tsy isiny fandriampahalemana satria tsy mahafantatra ny zavatra tokony ataony na amy lafiny asa na amy lafiny rehetrarehetra zany ilay chef bokotany am'izao fotoana zao faharoa manarak'izay dia resaka fantrana ty de tena zava-doza mihitsy ny ty satria le fantrana zany de tena efa nampahantrana tanteraka mihitsy le malagasy am'izao fotoana zao lobadona tsy mahafantatry inon'inona dia lasa manao tsy fanao eritrereto fa am'izao fotoana zao any mampalelo ane ry faniry mahita an'izany hoe hatramin'ny fasandrimoperena am-bopo avy no vakindra alaindraraha reny bronze misy takelaka reny takelaky efa tamin'ny 1890 nisy andreo mopera maty reo nisy andro atao hoe nisy vazaha maty tamin'ny ady lehibe reny na misy gasy tro aza maty eo satria nisy gasy niaraka tamin'ireny voarobatra amin'ny fasan'ny mopera maninona mantra nefa na ny tanàna fefy zany eny am-bopo de alaina le vy de amidy any amy toerana fivarotana vy any ny briky tsy alaina fa de le vy no alaina vavahady le lacroi ery ambony ery le plaque be maty teto ranona sy ndrehetra reny no alaina am'izao fotoana zao manino tsy mahita vola le olona hoanina reny natao hoe vola malaky de amidy amy kilao bronze zao mividiny aluminium zao mividiny vy zao mividiny ny cuivre zao mividiny zany ny zava-misy am'izao fotoana zao maninona misy zany mantra ny olona tsy misy natao hoe andro masopokony olona na ireny voamera fandriampahalemana ireo na miodikodina mba mijery ny zava-misy any faharoa manarak'izay ao anatin'izay le fantrana zay any de tsy mahita asa ny olona dia mamelombady aman-janaka dia tsy maintsy mitady ny hoanina endy fa dia araky le fiteneniko hoe manao tsy fanao le manao tsy fanao lasa manentaka lasa mamon'olona satria tsy maintsy mitondra vola mody voatery dia lasa manendaka eny amin'ny elakelatramony maizina any elakelatramony maizimaizina tsy misy jiro any eny am'ireny bus reny mangary posy misetina poketran'olona mamon'olona na mitaingina moto de reny vonoina reny ho amidy ny moto sy ndrehetrarehetra mba azahoana vola hoentina hoan'ny fianakaviana ao anatin'ny fantrana dolo satria maninona ilay fanjakana am'izao fotoana zao dia tsy manana paikady matotra amy resaka famoronana asa tenenina fotsiny hoe odofy inona moa le odofy hoan'ny distrika hoan'ny factory distrika anakiray de asiana industrie anakiray toy za hoe odo eto amy 4e arrondissement teneniko tsy misy industrie eto vitan'ity fanjakany ty fa raha nykarana aloha de manao fa raha hoe ny ministry ny varitra sy ny industrie am'izao fotoana zao zay
miteny hoe odofo distrika anankiray industrie anankiray tsy misy adinony distrika de za hoe raha neto amiketo amy boribory tamy faefatra aloha de tsy hitako hoe tsy hitako fa de raha fantatro de ny karana no manao eto ary ny karana tsy zidira amy fanjakana mihitsy na kely azy secteur privé secteur privé reny nisy initiative ampanjakana le zay anasany io mihitsy zavatra mampimety zao Betafo Mopitsokovy ary betsaka ny viany dia misy havanany zany eo ao miteny hoe tonga taty ny ministry ny industrie sy ny varotra tonga nanome fitaovana am'le hoe resaka hoe distrika anankiray dia usine anankiray inona nomeny masinina fanaovana chips ety aminay ety amy boribory tany faefatra ety rehefa makao amin'ny fokotany ambobarikely ianao Soesta Mananjary ianao tena feno mpanao chips ary reo no mpivarotra fournira chips eny amy tsenany Andravoahangy sy eo Analakely eo ambadiky ny pavillon io fa le ary zany mieritreritra ianao hoe le chips atao any Betafo moa zany dia alefa makaiza ho exportena makaiza na alefa makaiza ny eto azy efa misy manaoko de le chips zany no alefa ho an'izy na ny vola ny olona any alohan'ny olona manao manendovy ao an-tranony ataony loka fa tsy vidiny chips anao ery ka nefa zany no ataon'le fanjakana zany le famoronana asa entre parenthèse mampime zany no natolotra tany ho an'le distrika Angezabe de ao amin'ny commune Betafo napetraka le machine fanaovana chips de hitao moa rehefa mandeha makany hoe karakory tsara be moa izy io fa vita amahan'le olana le ovy be de be vokatra amin'iny ve le izy dia ho velona ve ny vahoaka misy asa be de be ho an'le tatsapamokatra ve vitandray an'le ovy be de be ve le izy dia mba hitombo volany aposin'le olona hitombo ny saosany aposy zany zavatra angy entre parenthèse ny teneniko hoe tsy mananasa le olona no tsy faheza ty fanjakany tia manapaikady matotra amy resaka fa asa eo ndraiky io de revo ty resaka varira ty de tena mampalahelo ary tsika efa vonomboky resaka varira io ry faniry de efa niteny teto hoe raha tena mahay ny asany ty fanjakany ty tsy satria nametaka amy lara-pahamenana hoe velorano voalohany de ao ny tompona andraikitry ny ministry ny fiarovam-pirenena ministry ny polisy ny sekretera ampanjakana mikasika ny gendarmerie dia dikan'izany zany tokony mba ary général be daholo reo 4 étoiles sy 3 étoiles de tokony mba manana paikady matotra zany stratégie tena entsana mihitsiny satria ny varira zany dia olona mitovy amin'ny olona rehetrarehetra fa tsy hoe varira dia ambanina noatra zany non olona mitovy amin'ny olona rehetrarehetra io ary raha ny zava-misy am'zao fotoana zao sy iainandreo azy de tokony anaovana paikady manokana mihitsy na ny fiarovana andreo olona reo vo nisy ny tranga zavatra iny de tadiditra fa tsika sinao ny resaka ny voalohany teto ary zany mitondra hoe tokony ho jerena ny paikady momban'io am'izao fotoana zao nefa misy ny zaza varira maty mbola betsaka mandeha fangalarana ny zavarira dikan'izany zany dia tsy mahomby mihitsy ny paikady ataony ty fitondrany ty amy resaka fiadina amy tsy fandripahalemana zaza varira zany any tsy hoe misy amanitsiny ka ilana zavatra hoe fanaraha maso tena sarotra be fa vitsy ny olona varira eto Madagasikara anao paikady manokana momban'izay ve de tsy ho vitany ty fitondrany ty zay tadidio fa any amy ka prime ministre amy maso ny vahoaka am'izao fotoana zao mijery an'izany satria izy ny lehibe any administration eto amy tany sy ny fanjakana de hita zany fa tena
le resaka zavatra ohatran'izany zany a no tsy ao mity ny resaka fiadiana am tsy fandripahalemana ary ny anankiray tena zavana dia ty resaka fiadiana amin'ny zava-mahadomelona ity zava-mahadomelona marina fefa misy ny adina atao hoe fiadiana am'roro hoe zao io sy ndrehetrehtra fa vo vetivety tao zao a dia tera-tany afrikanina izay manambady malagasy nahitana metamfetamina izay anisan'ny tena atao hoe drogy zava-mahadomelona tena zava-doza mihitsiny ary reny zava-mahadomelona reny miaraka amin'ny ronosiny rehetrarehetra mahatonga ny olona tsy anasa am'izao fotoana zao ka mandeha kasitra kely anio a de lasa manao tsy fanaona avy eo a lasa mamon'olona manao sitromahery satria araky le fitenin'ny tanora am'izao fotoana zao hoe maka zavatra kely mampirisika aloha anao an'le izy fa raha tena olona am'izao fotsiny de tsy samanao satria mbola ao ihany le feneritreretina hoe feo feritreretina hoe mety reny zavatra ataoko fa no fandraisana an'ireny zavatra reny ny drogy sy ny rongony de efa maty le eritreritra tsy aotsony ny feo feritreretana dia lasa sa manao tsy fanao a le olona am'izao fotoana zao satria tsy maintsy mitady vola no mifahatrana tsy maintsy mitady vola melomana vady aman-janaka tsy maintsy mitady vola ietrehana ny tsy fahasalamana tsy maintsy mitady vola ietrehana ny ekolazin'ny mpianatra tsy maintsy mitady vola ietrehana fandoavana ny jiro tsy maintsy mitady vola ietrehana ny vary sy loka satria rehefa tsy misy vary sy loka dia tsy mikakany ankizy tsy mikakany vady aman-janaka zany ko zany a kanefa io zavatra io de eto Madagasikara dia efa ao anatiny atao hoe plaque tournante ipetrahany io zavatra io fanira ary tena mampalahelo de zao efa fantatra fa misy an'io zavatra io eto a fa tsy mipetraka tsara ilay paikady fifehezana an'lay sisy tany Madagasikara mba tsy hidiran'io ny tsika eto de hoe rehefa miasa tsara ny douane ao amin'ny atao hoe serana mpiara-manidina goavana na lehibe ohatrany hoe ny anosy be zany a na ny a Tuliara na ny a Tomasina na Etovato sy ny serana tsambo lehibe satria am'ireny mety ho hiditra lay zava-mahadomelona Madagasikara ane ka 205 ny sisy tany ary firy am'izany no misy atao hoe afaka manana fitaovana fiembrenana fiarovana zany sisy tany zany ara-dalàna eny amina atao hoe miala 5 kilometra amin'ny sisy tany Madagasikara fotiny eny Vondramasina eny mijanona ny sambo de tonga ny vedety tonga ny sambo kely miditra any amy toerana tsy misy mpiasany douane sy ny mpitandro filaminana mahita an'izany a any mitsofoka reny zavatra reny ny tomobile mandray an'ireny na ny moto mandray an'ireny any amy sisiny any na ny bisikleta mandray an'ireny any amy sisiny any na mpandeha tongotra zay efa tena réseau matanjaka mpandray an'ireny amy sisiny any ka mitondra azy makaty mba misy ve fanaramaso ny fitsiriana azy zany tsy misy de miditra reny a lasa mandeha am'izay ny resaka tsy fandripahalemana goavana de goavana eto ary ny tena mandreraka amin'izy dia efa fantatra ny fitondram-panjakany zany ary dia avela ndeha am'izao fotsiny dia ilay vahoaka no mihina fatiny sy mihina tsy fihinany rehefa avy eo a vokatra nataony reny zava-mahadomelony reny farany resaka an'izay ihany tsy faingany ty fanjakany ty de ntenao moa teny tamy resaka teo hoe amy zoma ho ny tapitra ny délestage tamy zoma teo tamy zoma teo ny amin'ny délestage tapitra amy zoma zany mody rebirebeny anao am'le zoma am'le mbola tsy matoriny ny olona amin'ny hatramy 5 amy 10 ao fa mitsangana eny anao amy 12 e fa maty ny jiro hatramin'ny 4 maraina
de am'izay fotoan'izay fahafatesan'iny jiro iny faniry ary amy quartier rehetra am'izay ny totakely ny manao ny ataony zany hoe ohatran'ny fananina mihitsiny zany ataonyty mpitondra fanjakany ty nisiny tsy fandripahalemana de miverina am'le teninao hoe io raha fa tsy milamina ny tamy fifanjakana valoranga tsy asiana fifidianana mikorotana ny tany sy mifanjakana zao ny zava-misy am'izao fotoan'izao a fa dia aleo tena tsy asiana fifidianana tya fa tena mikorotana ahoana nanaovana fifidianana tsy ao anatin'ny filaminana ahoana nanaovana fifidianana ao anatin'izao nareo ny tsy mahay mitatana ny tany sy mifanjakana efa fantatra fa ianareo dolo manao micrée any situation rehetrarehetra io mba entina ampisehoana vahoaka hoe tsy milanina ny tany sy mifanjakana satria fantatrareo fa efa tsy mandeha am'izay izy ny fitantanany raharaha-pirenena amy lafiny rehetra mihitsy ny am'izao fotoan'izao na mifanjakana aza tsy manam-bola baky ropotra fa miandry an'le 100 millions de dollars amena amy banque mondiale tao zay lazaina hoe ampio kanefa mbola volany tosainy ny dia akorotaninareo ny akorotanareo ny firenena ataonareo dolo zao situation rehetrarehetra zao a mba ampitroatra an'le vahoaka resaka jiro resaka von'olona etsero resaka anao ao niveau ny institution tsy asiana fotsiny zao ny elefera de ikorotana ny hoe mikorotana zao ikorotana solombavam-bahoaka zany rehetrarehetra zany a de araky ny fiteniny ankizy hoe filme efa nandeha fa tsisy anaiky an'izany eto fa nizahay ato amin'ny atokotiako Madagasikara de tsy maintsy misy fifidianana zay filoham-pirenena satria ho tapotra araky ny teniny faniry teo a mandany filoha am'izao fotoan'izao ary raha ilatsaky izy a dia tsy manana fa tsy valopolo andro mahery sisa hitantanana anyty ka de zay de mitaky satria de efa nytenenina rehetrarehetra tao fa io tsy fandrem-pahaleman'io natao hoe rangory fototry ny afo ahitana izao fantrany malagasy zao a ahitana ny fiainany malagasy metina de metina amy tena atao hoe any amin'ny fantrana mankitsokitsiky izao a dia mitaky zay fa tsy maintsy atao ny fifidianany zay ihany ny ady eo ary am'ty ady zay areta ary zay no atao hoe anytanana vahoaka eto hoe miverina amitsika vahoaka afaka volana vitsivitsy ny fahefana satria isika vahoaka ny tompon'ny fahefana isika vahoaka ny fanjakana tsy maintsy ifiditsika amin'ny 9 novambra zao dia apetraka izay atao hoe tsy maintsy isiny fifidianana zay satria efa leo lay fantrana loatra ny vahoaka malagasy am'izao fotoan'izao de mba hifidy ao anatin'ny mangarahara sy tena hifidy izay vahoaka tiny hitany ary anavitra ny ty Madagasikara ty amy vahoaka ao anatin'ny lalàna madio momba fifidianana fitsipika madio momba an'ireo atao hoe anympanjakana na organisme rattaché zay mikarakara n'zany fifidianana zany fa izahay tiny de tsy maintsy mifidy maneny zay manery a ny isiny fifidianana am'ty taonty zany a dia ny 9 novambra zany ka eto dia mitaky ny amoahan'ny gouvernement am'izao fotoan'izao zay tarihan'ny premier ministre ny amoahan'ny daty ny fifidianana izay efa nahazahoana ny hevitry ny tao amin'ny haute cour fa mety ny anaovana azy a amin'ny daty nomeny ny vinavinainy ny seni io ka zay zany ny teneniko hoe io resaka sécurité am'izao fotoan'izao io de filme efa nandeha ary fananina ataon'ny mpitondra
mba entina anakorontanana amin'ny firenena no niato voalazako toreo a mba anamora andraisandreo fanapaha-kevitra hoe mikorotana tany sy fanjakana de tsy ho atao ty film efa nandeha zany fa vaoka akory tsy adala ka tsy afantatra hoe zavatra fironona aneo atao io a mba tsy andehanana am'zany fividianana zany ka de mitena avoaka hoe aza manaiky hoprovokevan'ny olona amy zavatra tsy mety ka mora renjehan'ny olona hoe ianareo mpitondra ihany ny mpanao an'io a ka dia oravanty zavatra ty fa raha am'izao fotoan'zao dia efa ambany ny kotin'le mpitondry fa miandry sarahana fotsiny sisa miandry sarahana fotsiny sisa ary no fatahorany ny aty am'ny fanoerana indrindrindrindra ny aty amin'ny atoko tiako Madagasikara sy mpiaradia aminy a dia atao zao fironony zao rehetrarehetra zao a mba tsy andehanana any am'lay fividianana ka ijerenany pitsopitsony rehetra momba ny fandehanana am'zany hoe fividianana madio ekeny rehetra ary tena fividianana madio a ho azo zao tontolo zao tena hoe io marina tena mpitatana ekeny ny malagasy zay angamba no azo tenena momba niny sécurité ny faniry fa dia ararotiko eto aloha tonga de miteny eto satria mbola andeha hamonjy fivirina ako dia ho atsika rehetra zany a de andeha ny congrès paritra any amin'ny faritra tsy moatsinana ny filomarika ravalomana zao fotoan'zao ary mananjara izy am'izao de ho atsika atya vakinakaratra zany a dia am'ty faran'ny herinandro ty fa dia manetana atsika am'zany congrès zany ho tonga maro ary aza matahotra amin'ny fanazarantena zay efa ataon'ireo mpitandro filamina zay tanany tafika sy ny miarami ny zandary ary ny polisy ao amin'ny akademia miaramila zay itokony andeha ijeriny tsy fandripalemana kanefa dia manao fanazarantena mafy satria ho avy anao an'le congrès tsika de efa manao fanazarantena mafy izy a amin'ny hoe zao miandry anareo tsy misy matahotra an'zany eo fa efa nisotona leko maty izahay fa tsy maintsy vity congrès io ka dia eto a zany ry solombavamboaka avako aby sy José sy Modeste nareo namana rehetra ho vakinakaratra dia ho avy izahay avy atia Andrevohatra ho avy anampy anareo a ahatateraka somatsara an'izany congrès paritra mahafatifaty atsika tokotiko Madagasikara zany fa dia aza maty lolo nampitahorony zany fanazaranteny zany nareo a fa raha manao fanazaranteny zareo a tsika koa manana vahoaka manao fanazarantena miaraka amitsika anatateraka atao zay anatateraka izany congrès zany zay angamba faniry no azo lazaina androany a raha satry mbola noetany kanefa moa mbola misy fivorina tsy maintsy atrehana any amin'ny ateny miram-pirenena dia ho faranina ny andro any fa dia misaotra anao ny araka mitavatava sy nidinika teto a fa dia raha sitrapon'Andriamanitra ka mbola velona ana somatsara de tonga eto indray tsika rehefa avy anatsira be amin'ny saboty de velona indray tsika amin'ny talata iteny hoe inona ny zava-misy a nanahoana ny tany fa dia manao ny veloma madinidinika sy masina fatopatena nao nareo mpanaraka sy mpiaina zao fandarana zao dia amin'ny talata indray a veloma tompoko ny vaovao lehibe any mananjara amitsika am'teny zao deputeram-boasalama de manomboka zany ny fanakanana zay atao amin'ny filomarika ravalomana sy ny antokotiko Madagasikara ataon'ny mpitandron'ny filaminana andefa sary faly aloha ny ambiansa tany atsena volo fantatry ny rehetra zany atsena volo zany tanàna mahafinaritra zany any mananjara de ho atao marika matao ihany koa ny fandraisan'ny olona ny filomarika ravalomanana izao zany tao atsena volo ty faly a zay aseho atsika mba ho hitan'ny rehetra zany satria zay tanàna andehana mangoro vitsika daholo le miazakazaka ny olona zay amitsena ny filomarika ravalomanana miazakazaka ny olona mandray ny filomarika ravalomanana eny amin'ny lalana ino favori any daholo zany ny fanantenana rehetra am'izao fotoana zao a de mamela le hoe taba asamandrara ny vahoaka fa miazakazaka vao mare hoe any dadany de hitantsika ohatran'izao ny ambiansa rehetrarehetra atao amin'ny sampanana mary karama izay sa inona moa le anaran'le sampanana zay a dia marobe de marobe mihitsy a marika rima
marika rima zay ny anaran'le sampanana de tena filarana naharitra lavalava mihitsiny fa mandeha zany moa le fisakanana ho avoaka atsika eo indray vaovao rehefa aveo fa mbola ifandray any any mananjary io zany a de omeko sehatra indray aloha zany rehefa aveo rina sy rafiredy avy any ambodra trimoanala rafiredy zany koa tsy manaiky mihitsy zany tatsatsy manaiky hitatsika amin'ny sary a ny président Marc Ravalomanina zany a miaraka amin'ny ekipa rehetrarehetra de arabaina aloha zany ekipa any toerana ary député Alain Ratsimbazafy ry zany hitatsika izany a ry député Alain Ratsimbazafy ry vice président Élysée Zanabahoaka vice président ny antokotiko Madagasikara faritany Fianaratsoa Andriamatoa général io akaiky ny Flo Marc Ravalomanana io a ry Bramsa rehetrarehetra zay te Atsimondrano io de any toerana any ry chief any toerana any miaraka amin'ny Flo Marc Ravalomanana député Rabendrina député Géry Randrembolaina any toerana any daholo zay ny ekipa teneniko amintsika zany ry Narandremasino Raisea Cordo Jean Claude miaraka amin'ny Flo Marc Ravalomanana zay le hoe tahatsoriky ny ekipa tena tsy misara menakavy fa omeko eo ny vaovao rehefa aveo aloha rina fa aloaloha hitrandraka amin'ny vaovao any mananjary hoe inona ndray miketrika ao ambadiky ty fanakanana ny Flo Marc Ravalomanana sy ny timity ny sosa sy nafinaritra nge tany Manakary lamatovo zany ny tany farafangana de tahaka zany koa ny tany Vangaindrano tahaky ninona sy tahaky ninona fa de inona ndray le amin'ny mananjary efa feno vaoka am'izao fotoa zao miandro Flo Marc Ravalomanana fa horesahako indray rehefa aveo morina fa tairo indray aloha de miverina indray a rehefa aveo zany le na rabe mananjary sorana manafaniry sorana ihany koa ny député Rambo nitondra ny fanazavana teo zany a antana aloha na manafaniry karakaro kely le mananjary fa lina daholo ny vahoaka ary ty tsy resaka hoe eto Madagasikara ery fa ny hatrany pitany ranomasina rehetra any de efa mandray zany ny taty-baovao amin'ny fandehan'ny fitsidihana ataony président Marc Ravalomanana amin'ny faritra atsimo atsinanana izy zany izy zao a miaraka amin'ny délégation izay miaraka aminy a faritry sud-est hoy isika Vangaindrano zao le farany teo a ny tany farafangana ny tany Manakara amin'ty anio ity izy a hiditra any Mananjary de araka ny tenenina teo hoe misy ny sakatsakana sy ny sisa mbola jereny eo le sary fa efa manomana azy eo ny teknisiana sy ny namana faniry de zao nyfanontaniana fa nga misy mieritreritra hoe tompony mananjary so de misy mieritreritra an'izany eny ambadika any hoe zay ny tompony mananjary tsy tonga de tsy mivaliny any rehetra mananjary ny vahoaka ny mananjary de vahoaka malagasy ary mitovy aretina amin'ny toerakafa izany mananjary zany tompoko inona moa ny aretina mikika ny malagasy am'izao fotoana zao masozanina ny malagasy fa tsy mifantrana dia noho izay fijaliana sy fangirifiriny zay no tsy maintsy hitondrana vahaolana manakaiky ny fifidianana ary mampiakatra moraly mihitsy mampiakatra moraliny olona ny fandehanany président Marc Ravalomanana amin'ireny toeran'ireny ka sao de misy mieritreritra any hoe zay ny tompony mananjary tsisy an'izany io fa malagasy iray ihany isika tsisy hoe ianona ny tompony ianana ianona ny tompony ianona ny député zao de atsona hoe lany izy tao amin'ny district analany azy fa atsona hoe député an'ny Madagasikara ka sao de misy mieritreritra hoe zay ny tompony mananjary anay rery ty mananjary ty anao rery ahoana any malagasy io malagasy daholy naiza na ny vahoaka ny Kongo na ny vahoaka ny mananjary na ny vahoaka na Antananarivo na ny vahoaka ny Toliara aleo aneo hevitra ny olona ary manao ny asa natoko fa tsy hoe rehefa ana de sakanana rehefa ny mpanoana mpitondra de avela anao zay tiany atao ao ary eo efa teneniny maro mihitsy io le fihetsika io hoe arakaraky ny mampanakaiky ny mahatapitra ny fotoam-piasany ny régime am'izao fotoana zao zany ny filoham-pirenena atao hitrangany ty zavatra manahirana rehetrarehetra ity zavatra mampalahelo eny ary tokolasy tongovavy raisika ny mpisehatra manaraka izany Andriamatoa Rafiredy avany amin'ny district ny Manjakandriana any dia miarabanao Ray aman-dreny mahatsaha mihitsy no tongavanao eto mandeha ny fotoana Rafiredy mandeha aloha de tsorina fa hoe rehefa fifidianana hony misy miteny an'izany de hoe any ambanivohitra any amin'ny tontolo ny tatsahany no tena mora angalaram-bato
aloha tonga de itsina am'izay mora angalaram-bato satria ny tanàn-dehibe zany misy mpanao gazety, misy radio, misy télé, misy zao, misy mpanarimasy fa any amin'ny takotakona any amin'ny tany lavitra andrina any any no anjakan'ny hoe fangalaram-bato raha ohatra ka miainga tamin'ny fifidianana izay fa niainana hatramin'izay raha ny teto Madagasikara sy amin'ny tany mahantra moa zany takatsika zay foana ny feo miverimberina ankehitriny amin'ny mahatatsahanao Andriamatoa Rafire dia ahoana ny fahatokavan-tsaina ny tatsaha amin'izao fotoana izao manoloana an'izany atao hoe laza ratsy izany hoe any amin'ny sehatra ambanivohitra any no anaovan'ny sasany ny alabato raha miainga tamin'ny fifidianana efa mifandimby hatramin'izay. Misaotranao misy rina misaotra ihany koa ny MBS sy nareo rehetra mpikarakirakira ny fandarana kopakopa tanana ho ana anjeva gara fa nafatra izy ireo hoe mba ataovy kopakopa tanana zay tatsaha moa zany resaka mahatatsahana dia zay ny akarako eto foana miantony hoe tsy maintsy miakatra eto foana ny tatsaha dia ilaza zay fa tsy tatsaha vendrana ohatrany teo olotsony ny tatsaha fa nampianarin'ny Flora Valomanana anaraka ny raharam-pirenena averenkely zay Andriamatoa Rafire tsy tatsaha maninona tsara fa maninona tsy tatsaha vendrana ohatrany teo alotsony fa nampianarin'ny Flora Valomanana anaraka ny raharam-pirenena ary ray anjara mavitika amin'ny raharam-pirenena mazava zay noho izany dia hoy zahay hoe efa tsy antsony ny resaka ka ny amin'ny tatsahano angalaram-bato ny tatsahany eny tena mitondra faisany zavatra tsy afeniny zany ary tsy ilaingy zany fa mahafantatra an'izany aiza ny tatsaha tsy mikaikaiky amin'izao fotoana zao tatsaha aiza matoa tatsaha tsy mikaikaiky dia anisany mahazo tombotsoa amin'le fanitram-bahoaka fa matoa miakatra eto izay tatsaha de milaza efa marobe ny toerana nyresahako teto mikasika an'le tatsaha vao resako dôly ny any amin'ny vanila ny aiza zany de nalehiko dôly mba afantarako hoe ahoana ny fiainan'ny tatsaha amin'izao zavatra zao ary raha tsy nandeha iza dia efa manana antenina amin'ireny de miresaka amin'ireny fa raha ty fitondrana ty zany no resahana de fantrana fampiroroana tsy fandripahalemana zay niainana teto amin'ity firenena ity voana ndray fahefana ngiay andran'Irina Rajoelina vao miomana ny andray fahefana de fa nampiroro vahoaka ahoana moa no voafeno fampiroroana raha mba mety eny mba aseho le sary fomba nakana fahefana teto ny teknisianiny aiza nisy hoe ianao mbola voampitolona le am'trezbe de fa baso mirangaranga miaraka mpitandro filaminana mandrahona ndrahonana mihitsy ny président Ravalomanana tamin'ireny ho avy eny zay e anao velomanao e zany natao teto mazava ho azy fa tsy ho voafe mihitsy le fampirorona misy zao de raha jerentsika zao ren'le tamin'ny iza zao ny am'ty mety ho atao veloma amin'ny alalan'ny fiatrehana fifidianana aloha zay fa notaniana fotsiny fa nrehetra nrehetra mamaly azy misy atao veloma am'ty zany amin'ny alalan'ny fifidianana iza no atao veloma aloha fa notaniana zay ndao ary toy zao ary le fampirorona zay natao teto tamin'ny firenena tena tsy zavatra dorodoro eraky ny tanàna eraka ny sakeran'ny nosy dorodoro 26 lendinoara 26 save lendinoara nisy koa ny fitondran'olona anany dapa nazavaindra dederatsiraka tsara fa zare tao ampitolona nanao hoe tsy azo io fahefana io raha tsy misy raha latsaka dika zany zareo nikonokonona olona ary olona tao ihany nikonokonona oentina ovonony ambotsorotra de la Valomanana no asina nienjena zany hoe soketaina zany hoe zany matoa averiko de gidragidra ororo nazona fahefana normal raha iroro koa nareo zao iza milaza aminareo fa tsy miroro nareo mpitondro reo ireo place politika rehetra eto amin'ny firenenareo miroro ahoana mahatonga ny Andriamatoa Rafire diteny an'izay matahotra fifandraisam-pahefana zareo matahotra fifandraisam-pahefana rapomba demokratika zay matahotra fifidianana anjakan'ny fahamarinana zay ololalola mihitsy
na nataony reny miodinatsika miodina natao reny fakana lisy mpifidianana reny hita mihitsy hoe tena tsy nazoto hoe tena natao dolo zay rehetrarehetra tsy atomomba anazy raha tena vonona raha tena sa tsy miroro reo natao ara-dalàna lisy mpifidianana nandeha koa ny namoaka ny daty ny seny tolo-kevitra iny mba mbola iny mbola tsy fa mbola hatram'izao tsy mbola fa mety eno izy ny ACC mety fa hatram'izao izy mbola tsy nilaza fa le ofisialy tena ofisialy mbola tsy miteny le miororo e enareo nampiroro vahoaka vakina fotsiny zany anjaranareo ray zao miroro za tena mahita hoe miroro mihitsy nareo hoe matahotra fifidianana fa nanao inony raha otoanareo olona nanao tsara tsy atahotra zany fifidianana zany fa matoanareo miroro ino dolo teteza mity makatsy makarie de mbo avarina koa le misy mpanao politika sasany de manao hoe andray anjara hony izy amin'ny fifidianany tokony isy ny iny ny teteza mity ny olona tena andrendrika an'ity fireneny ity ny mananeritreritra zany teteza mity zany zany mbola fampirorora daholo e inona ny zavatra tsy nazo mivoaka tamin'ny fifidianana hatramin'ny teteza mity hatramin'ny ahafantarana zany rajoel zany a de nanomboka tsy nisy ny fandripahalemana miororo ny vahoaka na mpiroro vahoaka tsy fandripahalemana miasan-dalo miasa-jola na mpiroro teo anatrehan'zany rehetrarehetra zany mbola niororo ihany koa ny mpiasam-panjakana hoe voaray hoe ara-dalàna ave ny vola hoa tonga fotoana ave ny mpandray pension tsisy zany tsy milamitsaina zany ny vahoaka malagasy tsisy olona tsy niororo ary mampalahelo de nareo mpanao gazety arany miororo gazety tsy na vahoaka ihany koa ao anatiny eo milaza ny marina tsy milaza ny mandainga tsy miroro le mpandainga fa nareo milaza ny marina miroro de dika zany aty fanjakana ity zany a de fanjakana mpampiroro vahoaka noho izany a okotsika eritreritra fa raha resaka dalo resaka tsy fandripahalemana zany tokony ho voafehy na tokony hoe mba iene fa ny zavatra mahagaga anay manahirana ny eritreritra iny de zao hoe mitombo ny maramila ny zandary ny polisy manamboninahitra ambony tena betsaka hitanay zany kanefa ny a le asa-dalo sy le tsy fandripahalemana ato tsy milamina inona ny nazahoan'ireo grady reo avy am'le fanampenam-bava ny vahoaka ve le basy atao ananjerana molitra ny vahoaka ve sa le lacrymogène dobodoboky etseroa sa le gadragadra fisamborana fahatany raha ireny zavatra misy ahoana moa tsy iroro ny vahoaka na manana zanaka varira sy manana havana varira zao miroro tsisy lalana lalabe nasional zany ka tsy nahitana fanakanana zany hoe nao trano na mipetraka na makay zany miroro de miroro matahotra inona natonga zany le anakana le fahefana mihitsy iny nampirorona ny vahoaka e rehefa mpitondra mandeha amy tsy marina mandeha mialatra mandeha amy fampirorona mandeha mangala-bato de mangalatra manaraka niny dolo to le pombazy le pombazy ozy a ka noho izany a ozy a fohifoly fotoana angamba satria efa misy namana tazany eo a ozy a hoe ry vahoaka malagasy eo ry tatsaha maro anisy eo fifidianana ro mifantatsika aloha fifidianana ro mifantatsika tsy anaiky tsika raha tsy misy volana tsisy amy taony ty satria efa reraka ary faharoa raha mbola ireo ny tena manahirana amy mbola mitady ketrika zay fomba hijanonany tanana io fahefana io de mbola 5 taona ve de aiza ny fantatsika eritreritra tsara samy mieritreritra tsara na tandreny vohitra na tandreny vohitra de eritreritra hoe taiza amy toerana nisy anao tamin'ny andro filora valomanana ary aizy zao fampieritrretana aloha zay fampieritrretana zay tonga fotoana nampahany olona efitra rehefa miditra ao anatin'lay ino ty ny izoloara ao amin'ny efitrano mangina ao izy sy ny feo mifeitretany am'izay a mandigny fa ny mahavarina e de zao zao atao le mpitandro filaminany reto hoe le fahefana le fiverina ny amy vahoaka i olona io zany mambebaiko anareo io a efa kely sisy ipetrahany eo efa tsy manana efa fotoana foy
de nefa de nareo de mamoro finaritra mamorotry ny vahoaka io mbola ho samby eto ny atsika ny tontolo zany mandalo fa raha fonctionnaire-nareo eo foana ary eo foany samy eo foanytsika fampitazana eo fampitazana eo tantara mitoy tantara mitoy misy ohatra farany meko anareo mpitandro filaminany ty mba hisainanareo tsara nify sy ny lela miara-miasa fa zay maherisetra ihany lasa aloha tsisy lela miala atao ambavy zany fa ny nify pitika satria izy maherisetra dika zany ataovy moramora ihany le re tsy ty fiatsikareo ty fa sao de nenena iny moa zany sa teny ray aman-dreny no teniny tatsa fa eny ary resaka amin'ilay hoe tiako Madagasikara feonambe paritra congrès paritra congrès national ihany keo voalohany volana jolay ahoana ny fiomanany any an-tanàna any ny rafiredy amin'ny fiatrehana an'izay tonga de anao sehatra zay aloha de raha vao hoe congrès national zay de ny anatenainy vahoaka de filazany président official président ravalomanana official hoe ilatsaky izy zay no atenaina zay ny tena tenainy vahoaka eo hoe aheno an'izay zay nandalova mantsy mengavy daholo Mengavy. mitalao misy mandoaly Eo mihitsy zany raha a. sasany eo zany no tena manatena ny vahoaka fa ilaza official izy amin'ny filatsahany de efa manomakomana efa falifaly ohatran'ny anaty lavaka ho any oariko teo hoe ohatran'ny anaty lavaka ianao de efa tazany ery le alazava de efa mirana ny saina fitinena anaty maiziny tsy hitako hoe tsy hita mihitsy maizina dolodolo zay zavatra jerena rehetra de efa mahita ny filora valomanana ny vahoaka na mandalo fotsiny izy de efa mahita mangirana rehefa iteny izy moa ilatsaka de efa mirana mihitsy ny saina fa hoe efa kely sisy ty fahoriana mahazo ny vahoaka ty satria ny filora valomanana voalohany indrindra manana saikefa izy faharoa manan'olona izy alahatra tsy ohatran ty apetraka kely io andrandramana tsy zany fitondràna firenena tsy zany ny fanaovana fa alohan'ny adraisan'io fahefana io de efa vonona ohatra zany zao ny any faritrany iomana nomera iomana fokotany de efa vonona hoe inavy nitakiany ty zavatra ty rehefa eo izavy ny olona afaka miara-miasa amiko tsara natotosako le raha fa tsy hoe votsapatsapaina daholo apetraka kely aloha ranona sady président Ravalomanana efa nitondra ny firenena ary hitany vokatra netiny miatraikatra ny ambolaniny olona zao vilany tsisy amidy hatrany vilany fantany ahoana ny fandehany any fantany fahasairana tena sarotra ho any teny hoe tatsara ery ny sahirana fa mino fa nahitandre ny vohatra raha sahirana délestage moa ty de tsy haitsony fampanantenana foana ny zavatra hita reo teny anaovako eo fampirorona foana ny zavatra ataony ty fanjakany ty anao ny lalambe migodana miroro dolo zy olona tany andalova satria tsy azo vola ataony inona moa ny téléphérique ao zao fa mametraka poto ao Miroho embouteillage tsisy voakaitany Antananarivo miroro dolo zay andalovany pilône mametraka pilône pilône mapilône de miroro dolo zay ipetrahan'le pilône dika zany tsy manao zavatra hoe asony vahoaka izy laminany vahoaka ity fa zay zavatra piroro ny zavatra hita de hoe atao nandalo tany amin'ny Brickaville oviny io voaingana satria za ohatrany tsy salalama de natsony zanako tany misy hoe sekoly manara-penitra ho atao saika alaiko sary moa le izy fa raha tsy rehefa akatsara tsy vita fa nanirina rehefa lomerina io Brickaville reo za tamin'ny fotoanandro reo Brickaville reo tena laza mihitsy hoe tena ty any Jean Rajoelina fa zao efa tsy antsony ahoana moa no anatena azy ny olona ny fampanatenana be da be mifanataterahana tsisy mbola mpanateninina indray ary zao anao langinina indray zao ka le fatokava-tsainan'ny olona zany tena zava-dehibe mihitsy am'izao zay mihitsy zany no teneniko menomenona zao mpiasa sirama fa hoe ahitany sirama ino anaovana EPP io anaovana sady raha mbo vita moa izy kaninina fa tsy vitany de dika zay zany ohatran'io koa le lalana lehibe migodana fangitana fotsiny fa tsy fantatra tsy ho vita lio vola tsy azo de ao anariny mbo afampandrosoana sy fanantenana tsony ho aminareo za aloha tsy mbola nitaraina mihitsy hoe tompona andraiky treo jereo zao
efa tsisy fitaraina ntsony am'zao kily taraina amin'iny akafo am maty eny ary amarantsika andrimato rafirety satria mbola misy episehatra anankiray eo dia inary ny afatra ao a manoloana ny ity raharam-pirenena raharam-pifidianana itya fiteny ianao teo hoe any fantatra itatsaha ny fantatra ivoaka malagasy de fifidianana amin'ity taonytya raha misy problema any a va ho any fa mifantatra ny malagasy dia fifidianana eo ihany koa ny congrès national le manantena be nareo endao ary raha ny zavatra takinay zany zao tsy zay tsy mitako tsony hoe manaova foto-davitra aza zay tsy asianay re tsisy asianay resaka tsony ary aza mivadibadika atsy mivadibadika ry tsony ry mpitondra fa fifidianana io karakaraina satria efa overina ty am vahoaka le fahefana izy no mampantatra zay olo apetrany eo a de loa ho am'izay ny fatohanareo fifidianana fikarakarana fifidianana ho ara-dalàna ho ara-demokratika ho mazava tsisy alabato oka zay ty alabato ty fa io alabato iny tsy afahanareo nanao nininne tsisy mahatoky anareo tsony na mpamatsy vola na ahoana moa zany fanjakana tsy atoky isan'ny vahoaka eo amin'izany inona my mahafanjakana azy inona my mampitondra azy inona my mampibaiko azy raha le olona baiko iny mihitsy nefa tsy matoky zay ary aloha fa dia hoy zay hoe mahereza daholo le vahoaka malagasy manantena fa ho afaka am'izao lavaka mangitsikitsika mifatrano zao tsika satria fomenatsika ny fahefana aza mety ho fitapitahan'ireo mpandangalangy ataoko zao hoe lamba kely tiserta kely 5 taona izy mitsetsitra anao foana aza fitahan'ny reny mila tonga saina mila tonga saina eny ary soratsika andriamato rafiredy nitondra ny anjara abrikany any ny teto am'ty miara-manonja ity a izy zany aloha teo a de tena miteny amin'ny mahatatsaha mihitsy tena miteny amin'ny mahatatsaha ary mandeha ditongotra tena hoe atosiky ny fitiava-tanyrazana dia tonga eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny radio mada mbava homana ampo mieritreritra hoy izy teo hoe aza mety arebirebiny zay zavatra kelikely ery satria raha voavoarebirebiny reny ianao a 5 taona ianao misy mitsetsitra foana ka raha tsetsafina 5 taona zany tena mahia tena mahira hoe 5 taona ianao no tsetsafina satria le tsetsafina mantsy a mandeha tsikelikely mandeha tsikelikely le izy amin'ny endriny maro zany dia io ianao a fa vizana ihany ny afarany ka tsy manaiky vizana zany fa tsy maintsy volona amin'ny resaka fifidianana aloha zay no ofisialy aloha zany zao namana faniry razafomanantany miverina indray teny monareo te hoe namana faniry hoe vaovao mananjary sy ny sisa ho arahany eo ihany zay a fa mbola andray ihany ko mpisehatra faraparany atao ratin'ny miaramonjy amin'ny tapany farany zany a mena amin'ny fanirany fitenena andray ary isika ihany no isehitreto fa namana zay ay namana mandalo mandalo fa mameny vaovao samy hafa zany ny any mananjary ihany zany a tonga de alatsao faly a ny sary ohatrohatra zao zany ny sary any mananjary any mialatsiny fa tsy maintsy mba manao bogosy any na de naba ny mpitandro ny filaminana zany a tamin'ny arabe zay miditra mananjary ny fiarany pick-up hitatsika amin'ny sary zao ibanana ny lalana tsy idirany filoha marikaravalomanina sy ny ekipa zany de any ry député José koa zany efa ny atoerana am'izao fotoana zao a miaraka amin'ny cordo Jean Claude Rina Randremasinoro Élisée Zanabaoka vice président ny team Fenaratso ry docteur Yaina koa ihany team Mazokony sy ny ekipa rehetra député Géry Randrembolaina de hitatsika amin'ny sary zao fa mandeha daholo ny resaka samy hafa aloha zany hoe te inony ty ahoany ty zay le nyresahako teo hoe le fibahanana samy hafa ao anatin'le izy mandeha fa inona ary ny atahorana zay manko mampametra-panontaniana le izy fa inona de mahakanosa ny reto olo reto de alatsaka daholo ny bokotra ny colonel sy ny rehetrarehetra emo zany zao hitatsika zao zany a misy zandary misy polisy misy avy amin'ny tafika zany zao hitatsika zao fa mbola ao anatiny zay hoe fandehandraraha zay tsika de alatsatsika foana ny sary rehefa avy eo zany fa team tsy manaiky lembenany zany tsy manaiky lembenany zany ny team aloha azava amintsika zany efa mazava tsara mihitsy ny fanazava-kevitra hatramin'izay hoe
sary hafa ny taloha nafantaranareo ny tim sary hafa izy ankehitriny mijoro izy am'izay lalàna tokony hijorony zay mijoro izy miaraka mivaoaka ihany ko ary misy andreo mpikambana mpanotro na pakafy mpanaradi zay miandrandrany zany dada maro karavalomana zany sy ny antokotiky Madagasikara ka tsy maintsy andeha io tsy maintsy misy na inona fanaovana zay mety endrika raha matahora zay na sakatsaka natao ampitandro filaminana tsy maintsy misy ny kongresin'ny tim any vatovavy zay zany amafisitsika zany tsy maintsy misy ny kongresin'ny tim any vatovavy zay tanterana ao mananjary ny sary maky zany zao avy tantsena volo sapanany Marie Karima moa zay misy sapana zay fa very kely foana am'le anarana de vahoaka be ny nandray am Filomary Karavalomana de efa miketriketrika any sainy sasany satria nge le mpanaradi Filomary Karavalomana zany tsy le ohatran'le mpanaradi anyreto olo reto foroniny tsy mpanaradi am'reto olo reto zay anaovana fanirena tsy mpanaradi karamaina ary tsy mpanaradi tambazan-javatra zany hoe omena contrat omena compteur omena karatany na omena zavatra hafa de iny fa sandaina am'izay ny fanarahana tsy ohatran'izany ny mpanaradi tsy tambatambazana tsy tambatambazana amy tombola tsy ela masimbary de jog motokely na zambogony sy karazana telefona na kit solaire tsy ohatran'izany fa olona tena mandeha aminay impony tena hoe ny volonté an'le olona mihitsy no mibaiko azy amindra tongotra vo mare ao dada ao ny Filomary Karavalomana de fa tena miazakazaka mihitsiny sasany ara mametraka ny asa mandraraha mihitsiny amina kilometatra miazakazaka miaraka amin'ny Filomary Karavalomana ka io tsy voasakanareo tsy maintsy mandeha ny kongresin'ny atokotiako Madagasikara androany ao mananjary ary efa miandry ny vahoaka mananjary satria efa mirotsaka any koa ny sary vahoaka maro be ny efa ao am'izao fotoana zao amina toerana zay anatanterahana azy zay manko mahagagatsika rina tsy azo anaovana fihetsiketsehana amina resaka voie publique tsy maintsy any anaty trano tsy haitsika ntsony hoe réunion publique ohatrohatran'izany fa le izy ao anaty trano fa mahagaga le fanakala le ty ivelana inona mampatahotra an'reto olo reto hoe tena mihidy ataoko ohatr'izao misy le tanako fa mba tsy tenenako an'le izy fa tena ohatr'izao misy le fitondram-panjakana hoe tena tsy hita mihitsy ny zeo raisiny tsy hita ny zeo ale tsy hita ny zay ambany marotsetra teo nga tany anaty eny zay indrindra tany anaty trano tany anaty toerana mihidy toerana malalaka iny zareo toerana malalaka iny vakalamanjana be fa tsika zao raha mangataka ohatran'ireny tsy mazo tsy mazo tsy mazo ka zao satria ony zareo fanjakana hony manatanteraka programa hony zay hoe zay le trafic d'influence sy le resaka prérogative na puissance publique aseho amin'ny endriny maro le izy de lasa misy fioarapefy le izy ny efarana fa am'izay fampitambavao ataotsika zay de hoe efa any toerana daholo ny namana rehetrarehetra zany de miara misalaha manodidina ny Filomary Karavalomana zany ao anatin'izay hoe fahatapa-kevitra ny tsy maintsy anatanterahana kongresy zay resaka kongresy any resahantsika eto zany de miteny amintsika mampita hafatra ho atsika obira atsika obira ho atsika obira vakanakaratra rehefa miteny vakanakaratra satria kongresyny vakanakaratra no ataotsika am'y sabotsy izao dia asesy makaty Ambatolampy atia Analamanga manko raiky amy 30 kilometatra mialana Antananarivo no fisasana zany amin'ny Analamanga sy vakanakaratra rina zany de efa mahazo am be entsy de efa mitoy zany dikan'izay zany efa anatin'lay faritry vakanakaratra dia be eny zany efa ty Ambatolampy zany mikisaka kely de tany fotsy de mikisaka kely ato akavanana de faratsio de miroso indray tsika tsirabe faharoa tsirabe voalohany de tonga ny Betafy de tonga ny Mandoto fa miverintsika makaty Manandona ianareoreo zany de efa miomana zany faritry vakinakaratra amy sabotsy zao kongresy paritry ny atokotiky Madagasikara faritry vakinakaratra amy 2.10 ora ny fotoana ao Magro avaratsena veriko tsara amy 2.10 ora fotoana ao Magro avaratsena anatanterahana ny kongresy paritry ny atokotiako Madagasikara faritra vakinakaratra kongresy ny aleantsika any kongresy dia atakiny lalàna
hoany zay misehatra amin'ny lalàna izy ka mahafantatra tsara ny lalàna de takiny lalàna zany ary ny antoko politika manana kongresy zany ary mametraka kongresy ho zava-dehibe zany de azo razaina fa fanapahan-kevitra ambony be zany décision suprême eo anivony antoko politika matoa tonga amina kongresy alohan'ny kongresy national zany de misy le congrès régional de zay congrès régional zay io atao androany amitsika am'teny zao zany any vatovavy teo vita ny tany fitovinany vita ny tany Atsimotsinana de vatovavy zany zao de mbola misy programme farany herinandro amin'ny sabotsy zao amin'ny fakitra varokanakaratra de miomantsika mivakinakaratra miomantsika mivakinakaratra zany amin'ny sabotsy amin'ny 2 ora magro avaratsena fotoanatsika averimberina isiriny eto zany sabotsy amin'ny 2 ora magro avaratsena fotoanatsika zay aloha tsy ady amin'ny tandro filaminantsika tsy isy fanonganam-panjakana vitany tsy sanatrin' zany fa nakorotanana tsenan'olana inona tsy mpanao an'izany ny tim fa kongresy no atao ka teny zao zany tsika de efa miteny toizantsika ny teny député Rambosalama teo ny aminy hoe zay koa iomana hiatrika ny kongresy de aleo alalaka fa lalàna mameno ny antoko politika hanatanteraka fionam-be de kongresy ny anarany ho an'ny antoko tiky Madagasikara de aleo alalaka ho an'ny rehetra zany zay le eritreretin'ny Macron hoe élection libre démocratique transparente rina ho avy eo indray tsika ahoana ny atokavana amin'ny élection libre transparente démocratique raha ohatra ka misy heverina fa mpifaninana hafa sakanana tsy afaka maneho hevitra le sary teo na manafaniry le teo le tany mananjary teo le bahanany 4 rampitandro amin'ny filaminana ny lalana tokony andiana efa tonga any Frantsa zao efa tonga any Frantsa dikan'izay zany le fitondrana ihany no mamato tena amin'ny zavatra izay ataony ary président Marc Ravalomanana moa zany ny tena naovany enti hoe sakatsakana isan-karazany ity ny hafa koa ataony fa de zay ve zany no heveriny mpitondra eto fa mety amindry zareo fa oka zava fa tsy mety amin'ny vahoaka malagasy nefa zareo milaza hoe rao ny lalàny tsy misy ambony lalàna na foloa teo aloha na iza na iza na iza dia ka reny manko zany zay le izy reny le endriky ny tahotra reny zany ny endriky ny tahotra reny misy sary eo efaly tohatry ny efa tonga any am'le toerana zay hanatanterahana lay etsika zany zao ny vahoaka misy ihany ny sakana hoa mbola mandeha nge le sakany mbola mandeha le sakana fa tsy miala aminao zany ny tim fa apitaina amitsika io ihany vaovao rehefa avy eo zany de ho resako amitsika fa raisy vetivety aloha riny afaka manohy ianao fa misy vaovao ihany ko moa zany momba ny mpanao gazety namana Lola Rasomaro satria nisy raharaham-pitsarana zany de ny raharaham-pitsarana momba ny Lola Rasomaro am'le raharaha zay fanandrinany amin'ny Brigitte Razaka zany zay mpitory azy dia voelika higatra 5 taona sazy miatra atranomaizina zany Lola Rasomaro dia nahazo onitra 20 millions d'ariary dia lamandy eo amin'ny 10 millions d'ariary eo angamba izay dia piqueux l'information 10 millions d'ariary zay izy moa fatatsika tsara fa flotale général la gazette de la grande île ary akoatran'izay zany momba ny raharaha jirama satria anisany nanenjehana ny Lola Rasomaro zany eo le resaka ifanandrinany amin'ny Brigitte Razaka fa eo ihany koa le raharaha jirama le hoe alatra courant zany dia fantatra raha ny vaovao momba an'iny zany fa de hoe maty paikandro izy zany dia efa tsy ndraisina tsony hinona raha jirama sy Lola Rasomaro iny zany zay zany vaovao momba ny Lola Rasomaro mpanao gazety makahery azy tsika makahery any la gazette de la grande île tsika ao anatin'izao ady atrehan'izy ireo zany fa de zay le fanjakana aminy zay rehefa manelingely azy ianao amin'ny zavatra fa de fa petahany ianao zay amin'ny fomba samihafa io rehetrarehetra de veritsika zany fa de hoe concerné amina situation ohatran'izao hoe rehefa tonga eo am'le lalany le efa tena hoe ambivotra
efa kely sisa le fotoana ipetrahana de mikarikoarikevitra amin'ny lafin-javatra maro le olona mba hahafahana fikitra amina fahefana de misehoseho izy io de ho hitantsika io zao zany zao zavatra miseho amin'ny mananjary tsy fantatro mihitsy ny antony le isiny le mpitandro filaminana le manao barazy sy sisy io zany satria aty an-tanàna ihany ko fantatra fa mbola misy barazy riny de isika hoe inona ary ny tena tianyreto olo reto atao sao de misy objectifa politika hafa mihitsy aza tianyreto olo reto créena na phénomène na objectifa politika zay tianyreto olo reto andehanana ka tsy tratrany le izy ohatra hoe mety tsy ho vitany mihitsy le anao fifidianana de zareo ihany mamorona ny azo eritreretina daholo zany e scénarie mandeha daholo zany fa hitantsika eo fa raisy vetivetika aloha rena fa anao communication vetivetika mananjary satria misy appel voaraiko io zany ka mananjary tsy maintsy hijerena satria ino zany zao no atao hoe zavatra miseho amitsika miteny zao ny président Marc Ravalomanana any dia miaraka amin'ny délégation amonjy congrès party vatovavy ao mananjara de misy ny sakatsakana ataon'ny mpitandro filaminana aty amin'ny lalana zany de zay no ametrahantsika n'ilay fanamarina hoe fa maninona no mbola izany foana ano atao le olona tsy andeha androba tsy andeha aina de foronina daholo ty tenenena ty zatra azy foronina ty hoe kanareo zao manakorotana ny aty amin'ny lalana iraisan'ny rehetrarehetra sinsisa nandeha ny tany avangaindrano teo mandeha ny tany manakara ndeha ny farafangana afaka niona tamin'ny olona tsara ny président Marc Ravalomanana dia raha ohatra zany le izy hitsina de hoe nandeha tsara ny tany vangaindrano manakara farafangana any ka raha mbola ohatran'ny reniko ve ny aty mananjary de ahoana ny dikan'izay de izao misy marary andoha ano any misy tena hoe tsy mahazaka ano any amin'izay le resaka hoe président Marc Ravalomanana miondra amin'ny vahoaka izay sy amin'ny hoe fanateterana congrès party izay fiainana atoko zany mba manaova koa ny atongo hafa congrès party mba manaova ihany koa ny atoko zay mpanohana ny fitondrana nga misy manakana an'izany hoe raha teanao izy zay no hoe fiainan'ny atoko zay afaka manao ny TGV afaka manao ny IRD zareo moa PDB anarana tsy fantatra tsony afaka manao satria fiainana atoko ny resaka congrès mazava tsara dia zany voalazan'ny lalàna fa inona ara ny atao hoe lalàna ty de zay ka rehefa fidintsika zany izy de zao lay fihetsika atao zay anakatsakanana ny congrès ataon'ny tiako Madagasikara de vao maika mamatotra ny fitondrana amin'izao fotoana izao de tonga saina mihitsy ny tena eto ary mazava zany le resaka hoe matoa tsy mbola misy ilay antsoina hoe basket fond na ilay asibika be asina andreo fanampiana avy any amin'ny partenaires internationaux hatramin'izao de io no antony tsy manaja ny lalàna tsy manaja ny zoniny hafa tsy mahafantatra akory an'izany hoe resaka demokrasia zany dia manao fanenjehana be fahatany ny tsy mitovy hevitra amin'ny tena sy ny sisa dia zay no anisan'ny manazava anio io efa nytenenina teo hoe ny ambassador ny vondrona Europiana eto amintsika ny ramatoa Isabelle Delattre à Bourget zay teratany frantsay de ny teny mazava tsara tamin'ny mpanao gazety tamin'ny herinandro teo tamin'ny lakamisy hoe ny resaka fanampiana ny Madagasikara amin'ny tontolon'ny fifidianana dia miandry ny atao hoe fitenenana ofisialy avy any amin'ny firenena mikambana avy amin'ny PNUD raha vao miteny ianao zany hoe PNUD fandarana asan'ny firenena mikambana momba fampandrosoana de firenena mikambana zay ka rehefa miteny ny eo anivony ny firenena mikambana zany hoe ofisialy hoe eo ara le basket fond de mazava izay resaka izay zany de mandrotsaka ao zay te handrotsaka amin'ny fanampianany Madagasikara fa hatreto mbola tsy misy fofopofony amin'izay resaka zay any mbola tsy hitahitanao taratra akory zany
ny filohampirenena malagasy nefa nandehanakany a frantsa nyresaka an'io hoe iatrika fividianana akoatra ny hoe fiaraha-miasa moa zany hoe bilateral eo amin'ny frantsa sy madagasikara eno ihany eny le izy ary ny tena moa mpanao gazeta mikaroka any amin'ny fampalam-baovao hafa any no aeno na nyvelany resahany eo zany hoe momba ny Madagascar Airlines ahoanany eritreretana fiaraha-miasa amin'ny Airbus dikan'izany no mipasoka ny frantsay satria fatatsika tsara fa ny frantsay tena nisan'ny londoa ampisorona amin'io resaka Airbus io miboinina moa zany efa nahazatra teto hatramin'ny andron'ny dadabe tsiranana de efa nakisaka ry satria mamofopofona air Madagasikara fa alao Madagascar Airlines de any amin'ny Airbus ndray ahoana ny eritreretana zany efa ho tapitra ny mandat amin'io de efa andray aloha de ahoana ny endrika fiaraha-miasa misy resaka hoe sécurité maritime resaka hoe ahoana ny anatsarana secrenne sisa mba ho moderne secrenne zany resaka fitantanana koa tsy nampandeha an'izany ahoana ny secrenne tamin'ny fitondrana fandihy tena nananana izy azy nitseriritana taty amin'ny faritra ny ranomasina indiana sy taty amin'ny faritra atsinana ny Afrika taty hatrany amin'ny andron'ny président Didier Ratsiraka zany manama izy azy ny secrenne zao anao lasa manampy ny frantsay misy hoe projet Atalanta zany fiaraha-miasa ara-miaramila io mission militaire iarahana amin'ny frantsa de ao ihany koa ny vondra eropeana zany ve anao tsy hoe hiara-iasa hoe tsy mila ny mpamatsy vola mahazatra avy any ivelany daholo anie zany ianao miresaka eto hoe tsy mila mpamatsy vola mahazatra nefa ianao zao aiza any ihany fifidianany ty miodina tsy ka miodina ry zao tapidalakale hatrany amin'ny loi de finance rectificative tsy misy taiza mbola nisy an'izany tamina fomba fitantanana firenena resaka vola de somary averitsika kely hoe reny fanakatsakanana tany mananjary reny vao nalefa tamin'ny sary teo de efa manamafy ny ahahany zao tontolo zao sy my partenaire internationaux hoe ohatran'izany ve ny fanajana ny demokrasia ka ahoana ny fomba nampiana an'izany nalefa ny vola hoe hiatrehan'ny vahoaka malagasy ny covid tsy hoe hiatrehan'ny mpitondra fa hiatrehan'ny vahoaka malagasy ny covid tsy fantatra mihitsy ny koty hatramin'izao fa to savoritaka ambony ambany hoe ahoana ny mpamatsy mitaky PJ pièce justificative hoe ity ahoana ny fandehan'ity ahoana ny fandehan'ity ianao zany tsy hita zay avaly satria raha vao resabola de efa mampiaya nanampy eny ny tany ivelany tamin'le basket foana tamin'ny fifidianana farany teo nanampy de mivoaka hatramin'ny didim-pitsarana navoaka ny ACC satria rehefa valim-pifidianana de didim-pitsarana zay navoaka ny ACC de eny ary hoe raha tsy hoe lalany de zay zany nandehanandelana izy nisy ny teny tao amin'seny hoe doublon iny gaga ny tany ivelany de ahoana zany le vola nanapitsika ny fifidianana tany Madagasikara fa nga ny fanampiana nga entana anaovana doublon anaovana n'izao rehetrarehetra zavatra tsy manaraka ny lalàn'izao ny fanampiana ane mba hivoahan'ny fahamarinana ary inona ny teneniny Macron libre démocratique transparence zay no ny teneniny zay foana ny lesona momba nyty raharaha ty de etsy an-daniny anefa ianao mijokojoko makatsa mijokojoko makary sady mahayatsy ny mayary zany hoe ny problema zay evahaniny ty fitondrany ity zany zao tena bobaka be mihitsy de zao sanganehana mihitsy n'le fitondrana ahoana ny mahasanganehana azy ty pirofo anankiray misy teratany frantsay ne migadry any tsefa amin'iny afera hoe Apollo iny tonga hatrany amin'ny satria mitabataba be ny any Frantsa amin'io satria ny olom-boafidy any Frantsa hatramina député hatramina sénateur manery iza moa le ramatotery namana faniry le ministre ny rarambahiny Colonna moa iza Colonna fa tsy Corona resaka retana fa ramatoa Colonna sahirana le ministre ny rarambahiny frantsay amin'izao fotoana zao satria piretin'le parlementa frantsay de mandeha amin'izao fotoana zao nefa fikambanana mijoro tapika zany fikambanana taritin'le zanak'le manambonatra frantsay migadra ty Madagasikara io zanany vavy de lasa misamboaravoara be ilay izy
ianao a angataka fiarah-miasa amin'ny frantsay na hoe fiarah-miasa bilatero ary io atsy nefa misy raharaha mafana izay mampanahirana ny fitondrana malagasy zay satria mahavoaringotra teratany frantsay ka neny frantsay rehefa teratany ny voaringodringotra ao tsy maintsy mihetsika daholo izy ka hoe ahoana zany ahoana ataovy mazava momba an'io sinsisa fitsarana malagasy tatia nanana ny nambarany de le frantsay ko arya may de ahoana zany ahoana ny terataninay sinsisa atao amin'ny fiarah-miasa nefa amin'ny firenena firenena tsika mbola mipasoka ao anatin'le izy mbola problema ihany ko zay atraiza zany ny fatokisan'ny frantsay am'izao fotoana izao fomba fiasan'ny frantsay ko moa fantatra ihany ko izy tsy miara-miasa aminao raha tsy misy tombotsoany ihany ko ao zany tena mila mazava amintsika zany a fa tsy zahatra mandeha fahatany ny adiny Ukraine sy Russie fantatra tsara ny position frantsay fa momba ny Ukraine ny frantsay miaraka amin'ny amerikanina itsika ny mpitondra eto Madagasikara tsy fantatra fa de tsorona fotsiny amin'ny hoe malalaka amin'ny firenena zay tia niarahany miasa ny mpitondra eto Madagasikara ino fa tenentsika hoe marina zany io ne tsy miadevitra amin'izany fa amin'ny raharaha goavana amin'ny raharaha manokana ny olona mitady ny tena position anao marina fa tsy miazoazo eo tavoalohany hoe neutre de avy eo manamely de avy eo tsy fantatra tsony ary zavatra tsy tian'ny frantsay mihitsy zany tena tsy tian'ny frantsay tsy tian'ny amerikanina mihitsy zany resaka hoe Wagner zany ahoana tsara ny position ny eto Madagasikara momba an'io satria ireo le inony paramilitaire mercenaire rosianina zany resaka re zany mila gérena moa le fiteny mifangaro zay fa sarotra tsy tena hoe tapidalakale zany ankehitriny de zany anefa le firenena hiatrika fifidianana voaka malagasy aloha tsy te halala fa fifidianana no fatany fifidianana ny fatany zay efa tolokevitra ny datany tenen'ny seny iny aloha ny efa mivoaka ary iny efa misoratra any amin'ny fampahalalam-baovao sy any amin'ny setratrezam-pirenena hoe reto ny firenena manao fifidiana président république aty Afrika amin'ity 2023 aty anisan'izany Madagasikara ary ny tononony tao hoe novambra de avy eo moa zany ny tenin'ny seny de ozy ny associé hoe tsy hita zay hoe tsy mampeteny zany zay le izy namana faniry moa ka izay le hoe fifamatorany fiarah-miasa amin'ny Madagasikara amin'ny any ivelany sy ny rahantsika atao anatin'izay no tena nasongadina teo maninona ny sehatra raisam-pirenena mbola tsy mandrotsaka fanampiana ho an'ny Madagasikara misy dikan'izay tsy hoe tsy tiany ny vahoaka malagasy fa le fihetsiky mitondra sy ny resaka zon'olombelona sy ny resaka fanitsakisahana lalam-pandroena sy ny fanenjehana ny mpanohatra sy ny ity sakatsakana lavy ity tsy sy ny fahalalahana no anisan'ny manazava an'io fihetsiky ny partenaire internationaux io izay miazoazo aloha zay mihitsy le teny malagasy miazoazo aloha satria angamba ny eto amintsika mieritreritra hoe rehefa andeha ho any Macron de hiteny Macron iny ara fa ho ampinonareo misy procédure io raha vao resaka fifidianana Nations Unies firenena mikambana ny ray aman-dreny be PNUD dia raha androtsaka ianao ohatra hoe anampy ny japonais anampy ny alemana de ao anatin'io fa tsy afaka tonga de misaoty zay le izy de misy amiteny hoe tsika mahavita tsika fa rahatsika ny fifidianana fa alao ataotsika eto ohatra am'izay ke ataovy ary fa ny fihetsika am'izao fotoana zao action an'ilay régime de manazava fahalemena manazava ny fisiny problema tsy problema va ty amin'ny vahoaka fa problema vokatry ny tsy faiza mitantana ary problema nitambatra de lasa kansera izy ry namana faniry de ny vahoaka no fahafankihoany zao zany zao hoe fifidianana ahoana fifidianany ahoana ihany ty fifidianany ty ahoana ihany sakanany olona eny amin'ny arabe zareo ny fantany hoe tena mpanao gazety ahoana fifidianany de za hoe raisiny ny andraikitra maolo-pirenena mijoro dia aroviny momba anao zany sy zoanao anatin'ny nivon'izay firenena zay ndahoarina manafaniry
Ny vaovao narotsatsika teo moa zany le bana le pick-up ny mpitandro filaminana miterina zay idirana ny mananjary a de mbola nandeha teo mifampiresahana fa tonga de lasa mifilomarika karavalomanana de rehefa lasa mifilomarika karavalomanana tonga de nandray bajaja andraso tsara aloha fa tena teo zany aloha le izy le hoe sakanan'le 4-4 zany de tsy afaka nandeha zany le fiara afaka nandeha fiarantorany président Ravalomanana afa ny président Ravalomanana tonga de lasa izy de niala an'le sakana 4-4 zany a de namaky an'le sakana izy a dia nandeha bajaja mitatsika ny sary nandeha bajaja milaity sary ty milaity sary tonga de alefatsika any amin'ny frantsa sy amerika any tsy hiditra amin'ny mananjara nisan'le sakana de navelany teo ohatran'le sary tany sambaina zany io zany ohatran'le sary tany sambaina de aveo moa zany rava ndray le mpitandro filaminana de niazakazaka nanaraka ndray taingina bajaja ny président Marc Ravalomanana rehefa ny sakanan'le mpitandro filaminana ny arabe dia bajaja maromaro no misy zay ndray zany lay zany a lasa nisy filinina ndray zany satria dia faliny vahoaka faliny olona savalalana zao io Marc Ravalomanana revatra lasa daholo ndray zany a de nianahana tao ndray ry zalahy de nisavainy mivahany le barazy moa zany aveo sakany lizy nge efa vaky satria président Ravalomanana lasa le olona ho sakanana zany efa afaka nandeha fa tonga de tsy voasakanareo satria zay le maha président Marc Ravalomanana hoe ninina nataonao a de efa tapa-kevitra izy de tapa-kevitra izy ary lalàna mame azy vezivezy ary mampitarika politika azy a manao an'izay congrès izay flou national ny atokotiko Madagasikara izy de tonga izy ty sary ty alefa ny vondrony européenne efa hitany olona ho amin'ny fikanatotra anareo mampamekely de zao zany ny ambiance zany nandraisana ny flou Marc Ravalomanana tety ivelany hitatsika mifatokava flou Marc Ravalomanana aveo zany satria nanentsika zany moa zany ny fiara de hitatsika rehefa avy nandeha bajaja de efa tonga de nanenjika ndray zany fiara fatokava ny flou Marc Ravalomanana ny efa tao mananjary efa mandeha le congrès amitsika miteny zao zany fa mafana ny fandraisana satria tsika mifandray amin'ny mananjary zany tena oa tena misavoritaka mihitsy zany le hafanana zany le ambiance ao anaty trano reto zany a tsy tafiditra ao anatin'ilay toerana zany a zay marobe ny ao anaty toerana de efa ao anaty toerana zao hitatsika amin'ny sary zao zany a mandray flou Marc Ravalomanana any mananjary le soratra misy tanora tiko Madagasikara Marc Ravalomanana 2023 tanora tatsa vehivavy zao hitatsika zao a amin'ny fandraisana makotrokotroka ny flou Marc Ravalomanana zay efa ao amin'ny trano hanatanterahana zany ny congrès party tena tsy mbola trano zay le tenenina hoe mieo ary ho an'le ministère ho an'le fanjakana kanosa le fanjakana zany a tsy sa miatrika an'ilay tena lalao demokratika mazava rina omeo toerana malalaka ny time ahafaha mamory olona fa le efitrano a tsy ombon'ny mpanohana ny time mpanohana flou Marc Ravalomanana de mba omeo toerana malalaka zany mba hanao fanehoan-kevitra mazava zany de zao hitatsika zao zany angla samy hafa moa no nakanan'le sary fa de tena malalaka le toerana zay efa toerana cercle izy io zay fanatanterahana fivoriana fa de mbola marobe ny vahoaka zany a etya ivelany zay le izy hoe efa mazava ny sary efa mazava efa hoe makaizy ty lalany ty ahoany ty foronany ty tendance ty ahoany ty rivotry ty makaizy ty fantatry zany ohatra ny any an-dafo miresaka foana tsika rina hoe ny zava-misy any an-dafo ene isam-bolana de voaka foana ny sondage momba nampitondra any ampitandranomasina ohatra mivoaka zao anatin'ny volana ray momba ny Emmanuel Macron sy Elisabeth Borne reto ndray ny code de popularité ohatrohatr' zao ndray ny zava-misy iainandrareo ohatra zao ndray ny fitsarana ny gouvernement Borne nandalo moa zany zao le resaka réforme na retirety teo zany de tonga de voatsara le gouvernement ny Elisabeth Borne teo de nandalo le motion de censure zany le nketrihan'ny Jean-Luc Mélenchon de fa fantatra hoe ohatra zao ndray zany ny resaka sondage
de isaky ny enim-bolana de misy regroupement na récap zany le izy récapitulation le tsika netona tsisy sondage ary efa vakina fotsiny de ny eto amitsika zany zao raha ny tokony izy nefa fatapatatra le izy reny zava-misy reny zany de amatarana foronana reny zava-misy resahantsika reny zany de ahafantarana hoe ohatry ny ahoana le rivotra de io problème an'reto olo reto io zay nge mampiketriketrika an'reo hoe mivory any Ivandry, mivory any Avilo, mivory any Ambotsiroatra, mivory any ahoana ny andresety de zareo koa mba miketrika premier tour de vita hono de manao an'izay fika rehetrarehetra ao nisy fotoana ny tenako sy député fetra efa nitondra fisy teto amitsika teto fisy A de fisy B de alefa mandehandeha any de akana anaran'olona miaraka amina numéro mila mailo atsika mila mitandronytsika eto Antananarivo mivezivezy any zay fisy zay tandremy tsara mifanomezana anaratsika miaraka numéro telefona fa mitetika piasa niory zareo amin'ny vanim-potoana mialohan'ny fifidianana izao zany araky ny lalàna avy ary tsy araky ny lalàna efa zareo miteny arao ny lalàna tsy azo atao manangonangona karapanondron'olona eny angony zareo ny anaran'olona fe mivaly amby folo taona mihoatra araka na tsy manana karatra de tambatambazy na mity adevitra branchement mora ty resadresahana amina resaka hoe famezana sisisy fa le maka numéro telefon'olona mihitsiny zay mety anaovan'zareo influence politique le izy rehefa tonga ny campagne mila mitandronytsika rehetrarehetra satria le olo reo de efa matsapa fa tsy olana izy amina kilalo madio de inona nataony Dola Makota amin'ny endrika fanerena Dola Makota amin'ny endrika famboamboarina lista Dola Makota amina karazana fanatevenana lista zay mandendeha any ambadimbadika any de misy karazana matrisina lista hafahafa aelony zareo mandendeha any ambadika any de aorony reny hatramina resaka karapanondron'olona fantatra dola nge zany tamin'ny mahaiva-tanàna nisy ny resaka tamiko mihitsiny misy manangona listra nge ty ozy izy fanire hatramin'le hoe karapanondro sy ny sisa atao inony zany aza atsika tena mampisy olona mihitsy aza mamia karapanondron'olona tsy fantatra zany ny famezanao karapanondro tsotra raha ohatra ianao zany ka hitsidika birao-mpanjakana hoy ka ilaina fotsiny firaketa-tsoratra momba anao zany zavatra dia fomba atao zany hiditra eo amin'ny anteny meram-pirenena ianao tazomina ny karatrao de misy badge omenanao ho any amin'ny hôpitaly sasatsasany ianao tazomina ny karatra omena badge mety ho any amina toerana hafa ianao fa hoe misy olon-tsotra fotsiny manangona ny karatrao de soratana ny listra zay le izy rina miaraka amin'ny numéro ana telefona de hoe taty ny karapanondronao mba mailotsika vahoaka ho efa fantatra reo nanao iny reo nanao inona tsy tafatsony reo tsy tafatsony reo ny anerindreo sisa de angalabaty de anao fanerena zay mahatonga an'reo olo reo malaina hamoaka datim-pifidianana malaina tena eritreritra fa ty fifidianana ty ny tena sôry politika an'reo olo reo de dika zay zany ny fahamialona tsy aty am'ty ihany na aty am président Marc Ravalomanina sy mpiaradia fa aty aminao vahoaka ihany ko zany mba tsy ho voafitaka ianao satria endrika famitahany zany fietrika rehetrarehetra atao zany de mila mailotsika rehetrarehetra tsy avelatsika hitahiriky reo ka angalatra nano endrika fanerena ahafandray ifikitra eo amin'ny fanjakana io zavatra fantatsika tsy miveriny etsony any rajoelona zay ny zavatra fantatsika tsy miveriny etsony any rajoelona de metsika fahafahana malalika izy ataovy ara fifidiananao de avereny tsara ny teny Macron libre démocratique transparente de le libre démocratique transparente tsy le any naturena ihany sy le fanisana an'le voka-pifidianana fa mialohan'le fifidianana zao iaina atsika zao de apetratsika ny fanontaniana libre ary démocratique ary transparente ary ve zao ambiansa mialohan'ny fifidianana zao tsy ny valiny satria raha mbola ohatrin'io no traitement ataonareo amina mpisehatra politika amina candidat potentiel satria fantatra fa président Marc Ravalomanina no tena atahoran'le fitondram-panjakana de mbola tsy miaina zany libre sy démocratique zany tsika transparente moa tsy resahana tsony zany reny fa tsika de mangataka anisininy zany foana satria everitsika fa kilalo madio ny fiatrehana fifidianana zao nge rehefa tena vononytsika voatorakovitra le fanjakana hatram'izay manko de hoe miandrasa fifidianane aza manakorotane mpanohatra bitolo hoe 2023 efa kaiky aza sakanana fitondrana fa leo iasy eny ary fa ngamo nitady option hafa akoatrin'ny élection nambaran'ny texte ny antokotiko Madagasikara sy ny filo Marc Ravalomanina zay nambaran'ny texte
élection nambarany texte la mandanareo rehefa la mandanareo tsy maintsy atao ny élection présidentielle ohatra zany koa ny élection communale de dikan'izay zany mampiseho fahavononana filomarika Ravalomanana sy ny antokotiko Madagasikara memitra andray matahotra kanosandray le fitondram-panjakana de izy io mitady argument izy io mitady ketriketrika politika hafahafa tsy milamy io ndray riny zany hoe rehefa atonao affrontenao akaiky izy fifidianana zeo anareo fifidianana koa nambarany texte io arafa vonona zay zareo ndray mitsopahana rina mararandony kibo mifanjakana am'izao fotoana zao tsy mimpanaradia azy de mitady adevitra hafa hatrany anaty tambajotra sosialy mitady famonoana hafa fa zao efa mazava ny lalana efa mazava ny fironana efa mazava ny rivotra fa navotam-pirenena ny fifidianana ho avy eo ary zany ny adevitry ny vahoaka mahafinaritraamy maheno ny adevitry ny olona rehetrarehetra naiza naiza anjary raha ty amy mananjary rimy ary amaraparantsika ary amin'ny fantarantsika miara-mononjy eto amin'ny MBS Radio Mada zavatra saintsainina daholo zany satria hiatrika zavatra goavana zany ny firenena zay mifantatra ny vahoaka aloha atsirabe aza dino riny atsirabe zany amin'ny sabotsy ny amin'ny sabotsy amin'ny faran'ity herinandro ity zany ny kongresy ho an'ny faritra vakinankaratra iny zany ao Atsirabe moa zany izy fa ny manodidina rehetrarehetra zany de tonga eo daholo de tsy maintsy amafisitsika tsara ny momba n'izay anehoana hoe vahoaka malagasy tena hoe miatrika ny fiainany sy miatrika ny hoaviny no miatrika an'izany resaka hoe kongresy patra zany ary amin'ireny kongresy reny ene sao de tsy fantatsika kongresy patra ataony tiako Madagasikara eo ny tiako Madagasikara fa be deaibe koa ny olona tsy manana karatra tiako Madagasikara miatrika an'ireny satria efa manantena izy ny fiovana fa tsy mety tsony zao le fahatra iza raha nytanina zany de hoe izy zany hoe atsangano ny tanana zay mbola te hiaina fahantrana mafimafy kokoa noho izao iza mbola te hiaina fahantrana mafimafy kokoa noho izao mifiainana andavanandro fotsiny zany ngama tsisy teny hoe zay zany mbola te hantra misimisy kokoa fa mivaly teny de hoe mba te hivoatra zay te hiala amin'ity fahatrana ity zahay dia zao namaranantsika azy zany fitiantsika kely fotsiny le resaka mananjary teo sakana ny fiaran'ny mpitandro filaminana zany ny lalana dia hitra mananjary zany makany am'ilay toerana anaovana ny kongresy paritra dia tsy afaka nandeha ny fiara nitondra ny président Marc Ravalomanana sy ny mpanaraka azy de teo de aveo nidina ny fiara nitondra azy ny président Marc Ravalomanana de nandeha tongotra de ino tsisy nanakana de aveo izy nandray bajaja de aparitao any le sary fa mahafinaritra be mihitsy le sary izay mahita amin'ny président Marc Ravalomanana taingana bajaja de rehefa nandeha bajaja amin'ny président Marc Ravalomanana dia nisy io bajaja hafa ny escorte ny bajaja nitondra ny président Marc Ravalomanana zay no hita taty dikan'izay zany matoa mametraka mpitandro filaminana eny rehetrarehetra eny hoe olona andeha hamonjy kongresy dia sakatsakana no dikan'izay de zao le fanontaniana adino sahady angano lesona nomeny Macron adino sahady angano lesona nomeny Macron hoe io resaka tontolo mpifidianana Madagasikara io no teneniny tamin'ny président Andry Rajoelina de hoe libre démocratique transparente libre malalaka démocratique manaja ny démocratie dikan'izany manaja ny hevitry mipanohatra sy ny sisa ary mangarahara ka le libre de fa vao nanakatsakana amin'ny président Marc Ravalomanana ianao zany de fa adino sahady ve lay lesona no teneny Macron ary tsy Macron ihany matsy miteneny io fa sehatra raisam-pirenena rehetra vao resam-pifidianana de zay foana ny lesona teneny ka tsy mahay lesona sahady ve zany de ahoana moa zany ny mpianatra rehefa tsy mahay lesona ary namana faniry rehefa any ampianarana tsy voasazy de asa zany hoe amin'ny fifidianana ahitana an'izay tsy ampy ny vola tsy raharaha ny vahoaka malagasy zany fa ny fatany de mamaky teny izy
2018 ny fifidianana président république afany 2023 zany fifidianana manaraka zay mifantatry ny malagasy farany tena fanariny namana faniry so de mbola misy zahatra milatsaka ao vaovao farany le atsirabe Atsirabe izigizintsika foana zany le fandaminana ho an'ny atsirabe amin'ny sabotsy izao le congrès paritra ho atsika faritra vakinakaratra de miomana zany tsika distrika vitsivitsy maromaro mandrafitra n'Antsirabe io Antsirabe io rehefa jerevantsika ny velarany tany sisisa mitovitovy angezan'ny nosy Maurice anie io tena ary io manana Antsirabe sy manodidina manana tanjaka raha toe-karena ngezabe misy opportunité économique tsara be zany Antsirabe zany satria fatatsika Antsirabe amina resaka famokarana fatatsika ihany koa Antsirabe nge renivohitry ny rano fa Antsirabe ihany koa fatatsika tsara amma tanàna feno usine sy resaka industriazy de zany rehetrarehetra zany ny aina le tanàna ny aina le faritra tamin'ny andro ny Filomary Karavalomana ary tsaroany rehetra zany raha resaka Antsirabe zany de samy mahatadidy eto zao de asa saina hoe manana hoana raha nefa ran'le omby vavy Bernony escortena avy eny Ivata na le fatany aisa mbola fifamanoro ve sa manana hoana nefa ran'teraka ve le ampivadina amin'ny vositra ndrisy nefa le vositra inona ny dikany efa tena memezampiompia ka zao inona ary zany teknôlôjia hafa mihitsy angamy zany fotoana ity zany hiverenatsika am'izay fahamafisana tsara zay firaisan-kina ary fanomanatsika le ray makabahana roa fiomanana telo de lasa de anatin'le tena ray makabahana zany tsika amin'ny sabotsy zao congrès paritra de ao avaratsena nanaovantsika azy ao amin'ny toerana misy ny Macro zany no anatanterahana am raiky ambin'ny folora no fotoanatsika de tongava maro amin'ny sabotsy zao zany de resao ataovy malaza ataovy mazava telefônina vava mifampiresaha mifampitenenitsika rehetrarehetra fampitapita afatra fa efa mazava congrès paritra ataotsika tsy misy akoatra zay congrès paritra no tanterahantsika zay ararena fa de hoandrapitsondray ho an'ny rapitsondray tapitra ny fandarantsika miara-manonja teto amin'ny MBS Radio Mada tamin'ity talata ity saorana daholo ny rehetra zany tsy misy akanavaka indrindra ianao zay nafoy fotoana nafoy ny asa mandraraha rehetra any enona ny miara-manonja ary zay eto de miteny mihitsy fa tsy lany andro ianao hoe tsy miala maina ianao zany zay ny tena maro tsy miala maina ianao rehefa avy meno ny miara-manonja eto amin'ny MBS Radio Mada fa tena mahazo ny zay tokony ho azo ary mba entina hiatrehana zany ny fiainam-pirenena dia samy tahin'Andriamanitra daholo tsika mianakavy veloma tompoko